les savony tokana manitra ny Madagasikara tropical tsara i gasikara. Ny olona salama no afaka mitady vola koa sakano ary aloha ny corona aza vela ifindra ny corona aza vela ianaka tapao ny lalany. Olom-pirenena manakana mifehy ny Covid-19. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo 10. I feel good. Zay raha firilina ihany ty zao rehefa mbola tovavy io moa zay valainy sarotsy fa mipotsa nyty télé amin'ny écran ka izy reraka ny sakazaka reraka ny sakazaka de tsy de nahomana fa zany eto zao de zao fandehan'izy zaho irery no eto zao sefony lasa mivangapao de anjakako ny eto tamana fa izy mba tsy teo tamana inona moa le resaka iny le resaka vaksiny kizavy aho no azo atao de samy manontany avytsiko zao fa ny kilalaon'ny ankizy taloha no sotoranonako le vaksiny aloha vakany veriny namba venao veriany bedy mitadasiny azao venao bediany reny zay ka fa vononty anao an'le freestyle le tsakazaka koa amin'ny fanontaniana mipetsaka tamin'ny namana le maika hoe raha ny tena marina tokoa zany lazain-dasefo tedy hoe le maramila mpitsabo le diabetika efa bibitona zany ny atao vaksiny voalohany aza ny tena marina zany zay ambany razoko zany mety tsy raha satria sady tsy nanao maramila ny diabety misotro toka no sady mbola tsy diabetona lasa amizay le sanjo zao iny andariko zany mamindetoerana tsaratsara matsaratsara ny sasy ka meo aza ny resaka eo zany hoe fanety zany de zay raha atsakany tena tsy sarotsony zany fa tsy manino de nareo moa zany eo tsy henoko mihitsy fa de anaovako tsenjery ohatra ny venesoavy masoandro ho anareo enesoavy masoandro efa masaka ve ny nahandro ino nandloaka iana safoza fa masabazy maitikotozo fa zay lazaina rehetra avy atsany de tonga de mitopozy ihany zay ny lazaina anareo inona ny vaovao maly vaovao mety hafaly vaovao mety hafaly tonga ho ny vaksiny ka tonga tiany vahiny mety nanatony roaplanina ho atika tia mety azy ve ambaty mamanina de zay fandehany fa iresaka aminareo ny tiriliza voaliliza tonga eto raha firilina tsy mainkilina fa nisa rehetra tsisy olona de tsisy miditra maitsy vola amizao zay ambany zazoko raha teo moa zany azaka ny resaka natao hoe vaksiny ohatriny ahoana moa ny atao satria ny corona de mampasalama lahy fa so de mba misy vaksiny ho an'ny vahoaka de vahoaka misotro toka so de vaksiny amin'ny ravitoto ho amin'ny banjolamboto so de vaksiny vidiny ansotry ho an'ny mpanao alaboty so de misy vaksiny tsy vidiny ansosy ho amin'ny bandim-pangazo posy fa io de zay tapitra eto ny resaka loha aloha titesaka fa zay voatsindrona de salama fa isefonety tamany de anjakako ny tanany fa de zare ny eto zao fa igoto lasa mivanga bao tapitra I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo 10. I feel good. Inona montsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora,
Francis Dumont ny fandarana nefa dia tsy mialon-drafa zay mareva iny zay malasa olona alasinainy taratana lavilaka misy masabotra manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana e mahasana ny tontolo mpiainanao Orange aza miandrotsony mahankafa compte eo amin'ny betplanet.mg betplanet nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Soft Doux misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. tsy mihetsika ny sarety amin'izao satria tsy dia tena misy entana ho batabataina dia tsy miasa koa raha Cyril dia tsy miasa Cyril tena mitaraina aty amiko mihitsy izy fa tsy hitako moa zany izay ataonao Cyril aloha dia potrapotra be le solonifin-dra Cyril teo sa zavany tsy nahita tsara ohatra ny nifiny bex be ny tsy tapa-kevitra zany nifiny ara-tsy amiko nampiana indray niala zany le mpanofatrano dia mety nitsetsy mavovo fotsiny gamany fa miaravantsika rehetra indray aloha zany anty talata faraka 20 volana meraka 24 ity mivantana ny fandaharana afaka rahanao ao amin'ny YouTube 96.6 FM na ny Facebook FM 96.6 mpanoana fandaharana 96 Francis mpanoana fandaharana moa dia Bet Planète Orange Madagascar ary ny Softy rahaba Francis ingeto miarahaba antsika rehetra salama aby toko io Godard io Raimbozy io Larissa eo ny technicien Kokora Fabio ary indrindrindrindra ny technicien Keno vaovao zany Lemek raha George zao tamin'ny sabotsy fandrandray izy Lemek Fabio zany Raimbozy papalor zany inona vaovao raha Francis ny vaovao ve moa tsy maintsy misy foana omaly ahako tena nikasa dia nikasa no avy aty mihitsy saingy teo amin'ilay resaka fifoazana tsoroko fomaloha zany fa nisy tsy fantatro hoe inona ny antony ohatra ny niraikidraikitra zay ny fatoriana satria alina be angamba ny voanatory fa tena alina be voanatory io amin'ny roa maraina dia taitra anika ohatra ny somary hafahafa zany dia ny veranatory za tsy tonga dia azo tory eo eo reny tsy le karazany olona hoe voavy taitra dia tonga dia mahita tory indray mandeha fa mbola misy adiny ray adiny roa midikodiny ambony fandriana eo azo tory tapoka tany amin'ny efatrefatra ora sasany tany angamba satria tsy fantako ny lera dia tsy tafafoa raha tsy efa tamin'ny 9 ora sasany zay raha vao amin'ny 9 ora sasany tafafoa tonga dia efa mampamanga ny ray andro ray manontolo satria miisaka daholy ny fandaram-potoana rehetrarehetra dia tsy tratra koa ny lera fanomboana taty fantatrareo tsara moa zany fa tsy maintsy miala lohany tenako rehefa tonga atao amin'ity fandarana ity no ny asa mandraharaha hafa zay miandry any ambadika any ary dia henoko fa nafinaritra ny resaka tato satria resaka tamin'ny dokotera manitra nareo nanazavazava momba ny fanaovana vaksiny dia ampy angamby reny na izanaty zany misy foana fanontaniana petraky ny olona ary izy io ve fa izy io sao de dia izy moa no lasa nisy ny teny le hoe tratran'le syndrome de sao de daholo ny olona rehetrarehetra karazana retina vaovao io le polémique nda Francis moa le resaka amin'ny tabazotra serasera koa mahatonga an'ilay zavatra reny kefa hoe aza miantehitra amin'io na sisy io resaka Francis hoe io ne ono ohatran'izao na tsy ao anatina Facebook ary ka miainga Facebook ny antony ka satria mahatonga le olona hitany an'le ono nisy olona niteny tany ambadika tany ataiza moa nahafantarana vao hoe ankoatra ny fanafody maro isan-karazany dia paracetamol koa nisy any atao hira paracetamol mafaiky mira katrafay paracetamol misy olona tsy manaraka Facebook fa nefa rano malaza ho azy any ivelan'ny Facebook reny zavatra reny satria mivoy dia mivoy mihitsy ny Facebook ka anika mampirorosaina ny olona fa zao fotsiny marina ny zavatra voalaza eto sy roa indrindra fa ho an'ny olona zay mahitsy fijery hoe rehefa te hanao vaksiny ianao ka resy lahatra manaova vaksiny reseo lahatra ny manodidina anao rehefa tsy te hanao vaksiny ianao ka tsy resy lahatra aza manao dia azavao amin'ny olona manodidina anao hoe zao ny antony fa aza sitomona ny olona hoe andao anao vaksiny fa milay io na hoe andao tsy hanao anio fa tsy milay io fa ataovy le izy teneno amin'ny olona fotsiny hoe zao any ny antony anaovako an'io vaksiny io na hoe zao any ny antony zao ny antony tsy hanaovako an'io omaly docteur manitra ny teny hoe tsy tara ozy izy raha napakefitra hoe efatra amin'izay zany nanana ny hevitra manokana hoe tsy hanao vaksiny dia avy eo hivadika anao indray ka tsy tara ihany koa raha ohatra ka hoe mieritreritra hoe anao mieritreritra hoe anao vaksiny dia tampotampoka dia mieritreritra hoe za tsy hanao vaksiny indray izy safidy foana ho ale izy fa tsisy antery tsy ateritery foana hoe tsy maintsy bo tsy maintsy manao vaksiny na larisa tsy maintsy manao vaksiny fa zay safidiny tsirairay avy io araka ny te Francis zay tsy tokony hananao fotsiny olona rehefa ianao tsy dia hanao ohatra
ny fahazarana mandeha makany am'le manivaka makany amin'ny raha mangay metsinanana ny olona ankehitriny mahafinaritra ny olona na de metsinanana zao azy izy ny manarabiraby an'izay olona metsinanana izy nefa metsinanana ihany rabirabiny tokony ekandrefana hono de raha ohatra ndray mena tsy midaholo i miaraka makany daholo izy nefa izy de mbola anteny ratsy mena tsy minify izy aza mianatsy koa zay koa mbola anankiray eny Pitan-Dramasina Raimboasy Laresa misy miady hevitra koa zao hitako tamin'ny France de ça iny tamin'ny lahy ary ny tanora na ny ankizy koa sao de mba tokony atao vaksiny izy zareo mba hisian'le antsoina hoe immunité collective de mbola ady hevitra moa zany am'izao fa tsena ho tapaka aina tsy ny zavatra voamariko aloha de ny ankizy tsy de tena voan'ny ty aretiny ty loatra na de hoe nisy ankizy tena mefolo taona aza voany ka ny lasa mihitsy maty mihitsy fa manana an'le immunité naturelle raha goty any ambadika any za efa fantatsy ny olona fa gontsazo bo endrika be ohatr'izao de namisy sarina tsisy za mbola tsy nikaly maraina io fa zay moa zany tsinona hoa tsy mbo tafiditra anatin'le catégorie mbola tsy tafiditra catégorie an'le atao aloha zay zany de nenay koa ny aloha nenay aloha zany le tanjaka sy le force zany le amin'ny vaccine hoe zay efa mitanjona ihany zao mbo hevitro le tamin'ny saikany nanontaniako ny dokotera mantsy moa zany le dokotera amin'ny baolina maka manitester iny de le resaka le hoe vaccine zany atao zany zao aloha le 5 alina sy 10 hetsy de rehefa aveo zany koa mbola misy roplanina ray izy ohatrany kely ihany 5 alina sy 10 hetsy nge tena ohatra cotonera atsasany de rehefa vita zany io de mbola misy 5 alina sy 10 hetsy ho avy mbo anaovana ropelina andreo aloha anaovana rapelina andreo de zao ny eritseritsy ozy le dokotera le misy fofona tamin'ny maty hoe mianjo ozy izy aloha satria na izany aza mitanjona efa kerinandro volona rehefa voatsapoka mbo mianjo kely de ozy zao hoe anjapatonga an'le voatamenaka aty aminay zany de efa hita hoe manakozy sy manao anadolo le vita tamin'ny voanalohany zay zay le hevitra ome koa de ndeka rehefa nao zao fo vita le voalohan'ireo zany de atiky reo ray volana de aveo tsika am'izay mihina voatamenaka ohatra manao vaccine fanzafady tsy voatamenaka de efa mba misy ray volana de jerena dolo rehetreo na valala ny sambozomboka zany na nisondro zay loasa na nisokona nambaty de jerena dolo reo rehefa tapitra zay le amin'ny voalohan'ireo de zany tokony izy o le olona tsotra tsy mahay zavatra fa mijery fotsiny hoe rehefa tena salama be zao avoaka amin'ny somba officiel am'izay hoe zao fa salama be reo avy am'izay tafizilona tena tsy mila antilona fa tonga de mitsidrona avy atrany fa ny fahasalamana ho lasa zay fandeny azo tsara angamba ny tiako ambara sa hoana dokotera mantsy sa hoatsika moa zany isaorana ragoty Cyril niditra avy any ambadika any hoatsika rehetra izay azafady goty Cyril zay varimbarina ohatra anay any de mandeha mivantana amin'ny Facebook say fantenenareo teo eny teny Larisa vao teo tenenay fa tsy nataonay lava be mandeha mivantana amin'ny Facebook ny fandarana rivotra isaky ny talata ohatran'izao sy ny alakamisy ihany keo ka jereo fa ao anatin'ilay alavan'onjapeo milaza manambara manao hoe RDJ 96.6 FM zay ny anaran'ilay page Facebook de afaka manoratra ihany koa nefa nareo ao tsy voatery jery sary ihany koa fa afaka manoratra nareo de tenenareo zay tianareo teneninao fa dia ataovy ao am'izay anaovanareo azy ao hoy ny fitaronana ny fanaovana vaksiny zay nanomboka omaly dia efa fantatritsika daholo hoe iza daholo ny olona tokony atao an'le vaksiny misy moa fisoratana anarana teny anivon'ny fokotany tsy fantatro ny teny aminareo teny fa reo olona lazaina fa marefo ka mihoatra ny 70 taona no nasaina ny soratra anarana teny amin'ny commune zay nisy anay teny Andorany fotsy zany dia zareo ndray no matsapa hoe hanao na tsy hanao misy moa ny ahiahy maro isan-karazany zay tsy havanana apetraky ny olona ka tsara ihany reny zavatra reny mba hoentintsika foana reny nanisan'ny valin'ny dokotera manitra teo hoe raha ohatra ka misy diabety zany de ahoana misy diabety mitaiza le olona 70 taona mihoatra raha ohatra ka misy tension mitaiza le olona de ahoana raha ohatra ka misy goty kosa angamba tsy olana
Ohatra tsy tafiditra ao anatin'ny olona rehefa goty ohatra tsy tafiditra ao anaty zany enjana anao ny rehefa mihetsika de misy an'ireny le hoe insuffisance rénale reny be de be zany ny zavatra fantatrareo ve ny atao hoe rénale ny rénale dia baobab ary ny baobab dia dansonia fa zany tsisy aretina mihitsy na iray ary Raymond dia sénateur satria izy tsisy ifandraisany amin'izany rehetrarehetra zany ka ny olona zay mametraka fanontaniana dia rariny tokoa aloha satria miankina manenana izy ty misy ihany koa ny olona izay mampiseho hoe any ivelany any ane ka misy fisehon-javatra ohatran'izao satria misy aretina sasany ndraiky koa ateraka ilay vaksiny mampirorosaina daholo rehetrarehetra fa rehefa anao ianao de manao fa rehefa tsy anao ianao de manao de aza manao fa ny avy ao à la Réunion zao de fantatra fa nisy variant avy any Inde tonga ao à la Réunion tamin'ny alahady teo efa mampitahotahotra zany satria engane mba tsy hisy efa hoe raha maso tsara matsy zao na ny olona izay mpanao gazety na ny olona izay mpanao politika de efa mitilitily am'izao ivato zao tilitily am'izao aéroport international rehetrarehetra eto Madagasikara zao raha vao misy miditra eo tonga de avoakanay de andrandrasana mihitsy isika variana amin'ny sidina anabakabaka zay ho tonga eto fa mba voajery ve ny sisy tanitsika any ny sisin-dranomasina any voajery ve satria ny sambo mety ho lakana mety ho botry mety ho kanoty lakoko moa zany fiteny azy mety ho zavatra madinidinika avy any tsy fantatrao zay fifandraisany amin'ny ireo nosy manodidididina antsika ireo fa ny zavatra fantatra ange de ity anisan'ny firenena nahavita vaksiny betsaka ny mponinao aminy i Seychelles mampanahy anefa fa miverina ohatra ny lasa misy vague vaovao ndray tsy haiko na deuxième na troisième vague na aretina coronavirus ao Seychelles am'izao fotoana zao ireny rehetrarehetra ve voara-maso daholo hoe sao de misy olona milomano Tsaratsiry Vincent milomano tadidinray bory hoe Tsaratsiry Vincent champion de Madagascar tamilomano izy de gognany Mananjary ary dia reny olona reny ve mba fantatsika hoe misy olona mety mandeha lakana avy any mandeha sambo avy any manahoana ny fiarovana ny sisin-dranomasitsika zay ohatrany tsy de misy miresaka be loatra kanefa raha ny filazan'ny filoha teo de hoe botry avy any Comore no anisany tondra an'ilay vague variant comorienne variant sud-africain tonga tany tsy voatery hoe ny seranana ihany no mety idiran'izy ireny seranatsambo fa mety ho moron-dranomasina tsotro zao aza ka 10 000 kilometatra ane moron-dranomasitsika zay indrindra mety ho takatry ny lakana fotsiny takatry ny botry fotsiny le sisin-dranomasina de efa tonga izy rehefa tena manimanina amin'ny malagasy de hiaraka amin'ny malagasy izy pana izy io de paracetamol mafaiky mirakatra fay mirakatra fay natahotra be Francis am'le hoe avaiza le vaksiny avy ny Inde de nefa ny Inde ohatra be de be any maty de nitondra tsy fananazava teo ve ny professeur docteur Manitra mieritreritra an'le izy zany anisan'ny ayainy tsy fantatro zay nazavainy docteur Manitra satria moa za misy lera ihany ny afahako mihaino an'le radio aloha zany de tsoroko aminareo zany fa hatramin'ny valora sasany eo nya no afaka mihaino mihaino an'le radio satria mba mamonjy ny asa mandraraha hafa ndray koa ny tena satria mbola misy saka hafa ho kapohany zao raha Inde ny resahantsika misy amponinao anie ka miliary miliara sy 300 tapitrisa ariary kanefa ny vaksiny vitandry zareo tao antapitrisany fotsiny inona zay atapitrisany raha mita miliara dia tsy mahagaga ary raha mbola mateza be ilay aretina any Inde sady ny fahalalako azy tsy misy vaksiny mahatohitra ny variant indien atreto hatram'izao na anamboatra vaksiny inona na vaksiny inona ireto indiana ireto de tsy mahatohitra an'ilay variant zay miseho ao Inde am'izao fotoana izao fa efa karazana aretina hafa mihitsy za moa efa manana fahazara ny aretina zay nahazo de tsy natsoko hoe covid-19 intsony fa efa covid-21 satria tsy mitovy am'le zavatra niseho tamin'ny tantarain'ny olona rehetrarehetra tamin'ny heritaona le fisehony taty amiko fa zavatra ohatra ny tazo mokany ianao ohatra ny palu fa ny fiantraikany rehefa avy eo ny sasiny rehefa ina moa filazany zany ny effet ny fiantraikany rehefa avy eo tena tonga de atsapana hoe tena izy tena tratra tokoa ny tena satria dia nandraingirangy hatram'izao moa zany mbola misy zavatra tsy miverina amin'ny tena tokony ho izy tsy manara-penitra zany ato anatin'ny loha fa de fantatra hoe covid fa natosoko hoe 21 le anahy ka ny laboratoire lehibe any andafy reo de samy namomoaka ny vaksiny daholo de ny vidy lisansy ilay laboratoire tany Inde de nanamboatra an'ity Covishield ity zay
any AstraZeneca ihany izy io raha tsy diso aho AstraZeneca ihany io Covishield io ny shield midika hoe raha ny fanazavany dokotera manitra azy hoe apinga ny dika ny shield zany hoe miaro amin'ny Covid zay no dika hoe Covishield ka ao Inde no amboarina izy io rehefa amboariny zareo izy io nanamboatra vaksiny marobe tokoa izy antapitrisany io de fa naparitany ao Inde ao saingy fetsy ny virus raha vao hitany hoe tontondry akavino ampiasainao miala ato amin'ny akavanana izy rehefa hitany hoe ity ny vaksiny ampiasainao mamorona karazana endrika hafa indray le virus de io le variant indien io ary ny tena loza le variant indien ohatrany tsiray ohatra misy karazany roa na telo izy na efatra akory azy zany hoe samy hafa zany le izy ka atreto aloha dia mbola tsy misy raha ny fahenoko vaovao farany mbola tsy misy fanafany mbola tsy misy fanefiny hafany fanafany hafany fanefiny mbola tsy misy fanefiny ny variant indien fa ity endrika miseho eto amintsika ity aloha zany zao mbola le variant Covid-19 sy ilay Covid variant avy atsy Afrika Atsimo le misy eto amintsika ka rehefa tany amin'ny voalohany tany nisy filazana fa hoe tsy mbola misy fanefiny ny variant Afrique du Sud avy any sud-africain dia ankehitriny zany efa miteny ireo manampahaizana any ivelany andreo fa efa manomboka efa hita ny fanefitra amin'ny variant sud-africain ka ny fanazavana marobe zay nentin'ny manampahaizana teo moa zany de afaka manala ny ay any amintsika tsirairay avy any de anjaratsika no mieritreritra fa hoe mety sa tsy mety amintsika ilay vaksiny fa misy ny mitombo teny fantatra ihany keo fa dia mety amintsika ary azo anteherana tanteraka ny raokandro malagasy niky menamenaka etsy vao tapaka de ohatrany tafiditra zany mbola afaka miditra foana ka afaka miditra foana zay tafiditra tafiditra ka afaka mihetsiketsika rehefa tafiditra tonga de miresaka ohatran'izao miaraba le tafiditra sary ato tonga de tsatsany tseketsika mo ota mahitsy ny sary aloha zao le fanontaniana le toy an'le maly fa zaho mbo mihaino zany am'le ahoana tsara aloha zany le aty nenay zao totobiako tao no hoe soratana ve de any amin'ny fokotany sahoana fandehana le izy aloha zao za tsy maheno vaovao an'le fisoratana aloha le izy koa nefa zao koa le aya kely le am'le anankiroa ndray ny tianao ndray tsy te de ahoana fandehana misy koa zany le namana sasany izy tsy voaka hatramy mihitsy izy tsy mifanerasena iza mihitsy izy de où je qu'est-ce qui c'est que ça les comment les vaccins le izy koa moa zany atak'izay resak'izay hoe le hoe fisehony so de le fisehony milazavaina tsara ato zao misy vehivavy zao manontany ety amin'ny fokotany hoe maheno fofona loatra anday hony izy maheno fofona loatra de maheno tsiro loatra de fofona inonao any enao fofopiano izy izy io voreta be zeto rehefa kovodina voanao ngamba na tsaitsay aloha zany le fanontaniana momba an'le fisoratana an'azy satria ekena fa raha Cyril aloha zany mbola any amin'ny kilomètre zay mamofo amin'ny katsaka ivadika vitsika amin'ny pétrole zay vao mety amin'izy fa mbola amina dian'izao de mianontaniany le bandy zay hoe atsinjona fitombena no le izy dozy amin'ny sanjo de atsangana ambony de iny zany ozy izy le atao hoe sanjo mihoatra ny loha tao ambony tsara de zay le fanontaniana sao de mbo voavaly sao de mbo menao dokotera Mansa tsy fantatro moa zany ny na voaresaka reo ihany keo ny tamin'ny resaka fifananana ara-panatanjahantena fa nisy vaovao be tamin'ny farany herinandro teo ankoatrany baolina kitra zay reo baolina kitra anankitelo zay goavana nandrasana dia nitsefotra daholo fa ady sahala ny Barça sy Atletico de Madrid tao amin'ny Liga 0-0 ady sahala ny Real de Madrid sy FC Séville tao amin'ny Liga 2-0 ady sahala koa fediana izay ho tompony ndakan'ny Fransa ihany koa ady sahala koa ny PSG sy Rennes moa fa firy zany zao ao anatin'ny Ligue 1 fa firy fa enina fa valo fa firy satria izy tsy faraky ambin'ny folo fa tsy nijereko ny fa hatreo fahafolo midina tsy ao Rennes fa mbola aty alohaloha kely aty raisy le izy ary ny baolina matin'ny PSG penalty zany hoe tena mbola ambivotra ihany aloha zany aloha raha ohatra ka etraretana hoe ho lasan'ny PSG ny Ligue 1 tsy fantako nareo na resaka zay na resaka zay omaly
nyresaka i bandy akama fa tsy tonga hatramin'izay rehetra zana eny vaovao ny bandy akama omaly fa tsy niresaka momba ny baolina tany ivelany izy fa baolina tato anatiny no niresahana fa na izanaty zany aza rehefa tena nanao aotra saotra i Barça sy izy ty Atletico de Madrid de zay tsisy ninatenaina ntsony mihitsy zany ty Barça ty satria Atletico efa any ambony be any tsy ho takany ntsony mihitsy eny na de andresy foana koa aza izy de tsy maintsy ho resy zany aloha ho resy match telo sisa tavela tsina de tapitra ny liga de noho izany tsy maintsy efa mameritretra zavatra hafa ka nieritreritra tenisy ny ray io fa nataon'le Zverev ninona ny tsagoagany ilay antsoina hoe Rafael Nadal tao amin'ny quart de finale. Rafael Nadal no favori ary Rafael Nadal lasa voalohany anga Rafael Nadal zao eo amin'ny ATP raha tokony izy tokony faharoa izy satria ny voalohany mbola i Djokovic ihany fa tsy haiko loha nisy fitsim-badian-javatra tao anatin'ny herinandro fa ny tao alohan'izay aloha mbola i Djokovic no voalohany fa i Rafael Nadal ny voalaza fa voalohany ary i Zverev fa 5 eran-tany fa nohan'ny Zverev tamin'ny seta roa i Rafael Nadal Zverev io mo Zverev de Rusy fa izy dia mizaka ny zo-pirenena Alemana fa dia Alemana izy zany no titre hoentiny eo Germany satria rehefa resiny teo ilay Nadal zao matsy ny mangeza an'le izy ohatrany hoe ohatrany tsy azontsika loatra izy ny mahalehibe any voalohany aloha zany sady voalohany Rafael Nadal no sady favori zany mazava ho azy miona amin'ny Zverev faharoa any Madrid no atao le master zany hoe any Espagne ka i Rafael Nadal de Espagnol zany hoe reo mpijery reo zany eny na de vitsivitsy azy anazy daholy momba azy daholy fa resy Ao amin'ny Aigle d'Or teo styléphone collection gasy stylé vaovao be noforonin'ilay styliste malagasy Ingrid modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra na maraina na atoandro na hariva natao andro rehetra efa hitanao eny magasin Aigle d'Or mahazatra raha teo stylé ianao difaudiany zao ary les collections gasy stylé any Ingrid ary ao tsy tapaka ihany koa page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar Aigle d'Or gasy stylé Aigle d'Or miaraka amiko isanandro jereo any ty zanako fetsy na ataony solomaso ny kilalaony isanandro dia mahavalalana ty zanako ty sotra fotsiny sakafo mifanaraka amin'ny zaza ihany no omena azy ny céréale blédina dia azo omena azy manomboka ny fahenim-bolany ny céréale blédina ny blédina dia mitondra combifère ny fifangaron'ny vitamine ampitombo ny zaza sy ny fer no manampy amin'ny fivoaran'ny ati-dohany blédine ny céréale ho an'ireo zazakingasaina ho hitanao blédina anaty finosana vaovao mahafatifaty misaroforo. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Offre promo, le bouquet magique jusqu'à 40 chaînes est à 30 milliards et le bouquet ultime est à seulement 50 milliards pour 70 chaînes. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Ao amin'ny Aigle d'Or teo styléphone collection gasy stylé vaovao be noforonin'ilay styliste malagasy Ingrid modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra na maraina na atoandro na hariva natao andro rehetra efa hitanao eny magasin Aigle d'Or mahazatra raha teo stylé ianao difaudiany zao ary les collections gasy stylé any Ingrid ary ao tsy tapaka ihany koa page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar Aigle d'Or gasy stylé Aigle d'Or miaraka amiko isanandro manamora ny fiainanao hatrany ny assurance aro aloha avy amin'ny alalan'ny finday ny assurance sy ny cotisation aro rehetra tsotra sy aingana ny fanaovana azy ka tena ho afa-po ianao na ao hatrany na any am-piasana ny findainao ihany dia ampy mitiry amin'ny menu mobile money fampiasanao dia arao ny toromarika raha mila fanazavana fanampiny ianao dia manantona ny masivo aro akaiky anao indrindra na tsy dio ny www.aro.mg fiaraha-miasa miaraka amin'ny Orange Money Airtel Money sy mivola assurance aro miaina sy miary mandrivony vato. Love me tender,
Love me true. Nofona koa malefaka be ny andasiny. Tsiro tena miavaka no novaina tamin'ny Colonel Sanders. Milay be amin'ilay tena mampiavaka ny KFC. Ai, tena milay angale Sanders. Misokatra ho anao ny KFC manomboka ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 1:10 hatramin'ny 7:00 ka ny amin'ny KFC Akordigy sahatana ho atao fantary no andeha ary ao tsy tapaka ny page Facebook KFC ahafantaranao ny vaovao rehetra. Canal Plus, naiza eto Madagascar. RTJ amin'ny Val Maraina. Ny olona salama no afaka mitady vola. Ko asakana ro aloha ny corona e. Aza vela ifindra ny corona, aza vela ianaka ihany koa tapao ny lalana. Ry olom-pirenena, sakana ny Covid-19, fehezo ny rendrarendra, isakanana ny corona. Misy rivotra. Leo, misy rivotra. Misy rivotra. Averina indray, misy rivotra. Manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity. Ny pejy ny fampianarana avy hatrany no anomboantsika ny fampivolaovao amin'izao maraina izao. Manaitra ny rehetra ny minisitry ny fampianarana ambony zany, indrindra ireo sekoly sy ny ray aman-dreny manana anjanaka miatrika ny fanadinana baccalauréat fa hatramin'ny omaly dia ny 20,000 ny mpianatra ny tokony hiatrika an'izany fanadinana izany no mbola tonga ny soratra anarana. Ka izay indrindra no mahatonga ny ministera zany manaitra ny rehetra mba ialana amin'ny fikoropahana amin'ny ora farany satria dia tsy miova ny datim-panadinana, tsy miova aloha hatreto ny feta fisoratana anarana farany, telo herinandro mialohan' izany isika dia mbola ireo 20,000 ireo zany ny taham-pisoratana anarana ho an'ireo ankizy hiatrika ny fanadinana baccalauréat. Ka izay no anairana ny rehetra mba handray ny andraikitra sahaza azy tsirairay avy. Eo amin'ny pejy ny politika kosa dia nodiniana sy nolaniny teo anivon'ny solombavam-bahoaka omaly ny lalàna manokana entina miatrika ny fivoriana ampindain-davitra izay notarian'ny filohan'ny anteny miram-pirenena Ramatoa Razanamaso Kristina moa zany fivoriana izany. Raika amin'ny 10 tamin'ireo solombavam-bahoaka 20 niatrika ny fivoriana tao anatin'ity fivoriana ampitain-davitra ity no nandany izany rehetra izany. Mbola atolotra ny fisarana avy momba ny lalam-panorenana moa izy ity raha toka mifanaraka amin'ny lalam-panorenana izao fekefitra nolaniny izy ireo izao. Eo amin'ny pejy ny sosialy kosa indray dia tokantrano misa 900 amin'ny arrondissement anakeny eto Antananarivo no nanomboka ny sitraka n'ilay atao hoe ankohonana miarina zany ilay tosika fanampiana izy io irahan'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny FID na ny FID izay vola mitetana 5,000 ariary isam-bolana ho an'ireo tokantrano tena sahirana no misitraka azy io eto amin'ny faritra Analamanga eto amin'ny faritra Antananarivo renivohitra aloha zany marimarina kokoa no izarana izany. Efa notsirihany isa tokantrano ny fizarana n'ireny tike ireny ary omaly no nanoka tamin'ny fomba ofisialy ny fizarana izany tetsy Antsonjombe tetsy araka ny fampitana hatrany izay tonga nanatrika izany moa ny gouverneur-na Analamanga Andriamatora Somarmaka Ery. Makasika ny vaksiny akoatra ny eto Analamanga izay efa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy maly dia nisokatra ihany koa ny tany amin'ny faritra vakana karatra iny. Faritra vakana karatra moa izay ahitana ny renivohitra karatra Tsirabe miisa 2,000 ny dozy vaksiny anjaran'ny vakana karatra. Ny antony mahatonga ny vakana karatra misitraka faharoa aorianana Analamanga moa dia ry zareo manana tahambonimbony amin'ity fitondrana ny valanaretina coronavirus ity. Marina aloha hatreto fa miisa 2,70 no tsaboina fa 5 kosa manodidina any amin'ny 3,500 ihany no ahina mitondra ny sorotraretana ary 3,700 no arahana maso amin'izao fotoan'izao makasika ity valanaretina coronavirus ity any Antsirabe sy faritra vakana karatra any. Ao an-dranomafana moa no misy ny faritra anaovana ny vaksiny any Antsirabe. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena basketball Africa League nanomboka niatrika fanazarantena omaly ny ekipan'ny Gendarmerie Basket Club rehefa nidiadana tany Kigali ny alakamisy teo.
tsy maintsy miatrika fihiboana izy ireo satria izay no lalàna mife anty Afrika basketball Africa League ity ka omaly zany vao nanomboka niatrika fanazarantena ny ekipa ny GNBC na ny Gendarmerie Basket Club tsara ny mampatsiahy fa dia amin'ny alahady zao niakatra sehatra voalohany ty ekipa ny ekipa ny GNBC ity ka ny US Monastir avy any Tunis Tunisiana no ikatroka voalohany amin'ny izy ireo amin'izany amarana sika tanteraka ny fotoanan'ny fampitam-baovao amin'ity maraina ity baolina kitra avy any ivelany mbola mitarika vonjy-maika aloha ny Lille ao amin'ny Ligue 1 manana isa 7-70 manaraka azy ny Paris Saint-Germain manana isa 4-70 5 tara lalao ray any amin'ny lalana fahadimy no ahitana ny Olympique de Marseille izay mety ahina tsy hiatrika akory na ny Europa League tao aorian'ny adisala nataon'ny Rennes sy ny PSG. Atseo indray ny fotoanan'ny fampitam-baovao amin'ity anio ity mametraka ny veloma mandrapiresaka coronavirus variant tandremo fa mamono io. Ay tsisy générique tsisy virgule mbola misy ihany tonga de mitoy aty anaty studio aty isaorana bandekama nanao an'izay fitim-baovao zay satria fitim-baovao moa le izy zany fa raha tena ivalaparana le izy de ho ampy mihitsy ny 10 minitra 10 minitra ilazana an'izay vaovao rehetrarehetra manerana zao tontolo zao satria tsy vaovao eto Madagasikara rery ihany nomeny bandekama fa hatramin'ny vaovao avy any ivelany zay ny faranantsika moa izy teo tamin'ny resaka fanatanjahantena de ny faranany ihany koa tamin'ny resaka fanatanjahantena ny faranany moa izy teo tamin'ny resaka baolina kitra de ny faranany tamin'ny resaka tenisy izy teo ka toizako le resaka tenisy teo ny tenisy izay tao amin'ny quart de finale isaorana aloha ny bandy akama anankiray ato anatiny ato zay nanome fanazavana fa tête de série numéro 1 dia ilay voalohany io fa tsy izy ny voalohany fa mbola Djokovic ihany ny voalohany fa i Nadal dia tête de série numéro 1 ny dika le tête de série numéro 1 dia izy no voalohany amin'ny satria tsy nanao Djokovic tamin'ity Master 1000 de Madrid ity fa izy no voalohany zany amin'ny filaharana ATP raha ohatra ka amin'ireo présent hanao an'ilay fifananana Master 1000 tao a Madrid dia rehefa niona tamin'ny quart de finale tamin'ny Zverev izy Alexander Zverev dia resiny tamin'ny seta roa amin'ny tenisy tsy mba fiteniny hoe 0-0 fa amin'ny seta roa dikan'izany 0-0 dikan'izay seta 0-0 raha amin'ny teny ilay olona hoe resiny tamin'ny seta telo dia midika zany hoe 3-0 ilay seta nandresena azy fa tsy hoe 3-0 akory fa raha seta zay mahazo seta roa voalohany no mandresy amin'ny amin'ity fifananana ity ka resiny tamin'ny seta roa i Rafael Nadal zay tena azo lazaina fa hoe nandrandray ny be sy ny maro satria tany amin'izareo tany Espagne no natao ilay fifananana Master 1000 dia niona tamin'ny za zany tsy nijery an'ilay ilany hoe izy nanao quart de finale tato amin'ny ilany taty tsy nijereko mihitsy fa nanaraka tsara any Rafael Nadal sy Zverev dia Zverev le izy aloha enjana aloha ilay tournoi zomany quart de finale asabotsy ny demi-finale alahady ny finale fa nisesy be zany adiny roa nefa farafakely ny match anankiray misy match nahatra adiny telo raha tsy diso le finale adiny telo le finale satria rehefa tonga eo amin'ny 40 ans eo izy dia avy eo mahazo avantage ny ilany dia miverina 40 ans indray rehefa matan'ilay ilany le izy 40 égalité ny dikan'izay dia mahazo avantage indray le ilan'le adversaire dia miverina 40 eo dia maharitra 10 minitra ndraindray miady n'iny baolina ray iny hoe iza no ahazo an'ity seta ity dia resy tamin'ny 6-4 i Rafael Nadal tamin'ny demi-finale ndray kosa dia nihona tamin'ny Dominic Thiem i Zverev ary dia mbola resiny tamin'ny seta roa ary kola be azy izy mihoatra amin'ny Rafael Nadal satria 6-3 no nandresen'ny Zverev any Dominic Thiem fa teo amin'ny finale amin'izay zay tena nampitsanga mitoetra tokoa ny vatako aloha satria zany tena nanaraka izy fa misy an'izany asiko mitsangana kely izy makany kabone verina oily ty io varosoro indray niady izany baolina izany ny afarany za moa zany tsy tehitaitaina amina zavatra ohatran'ireny vinoko ny tele ny andro valiny maraina ako pilo ny tele piko ny tele pilo zay le minapanontany any larisa hoe fa hoana ohatray aratsika zany isy ny atsangoro mivadika koa aratsika daholo fa miresaka zay Francis zay elanelana isa azon'ny akipa roa nikatoko zay
fa ny Bayern koa nandresan'ny Leipzig tamin'ny enina 6-0. Bayern moa zany efa zazay fa ho tompon-dakany Allemagne fa ny zavatra efa fantatra koa zany zao de efa fantatra na de mbola tsy tapitra aza ny tournoi efa fantatra fa ny zareo Allemagne Bundesliga dia efa lasan'ny Bayern, ny andry zareo Italiana ny Serie A efa lasan'ny Inter de Milan, ny andry zareo Anglisy Premier League efa ho lasan'ny Manchester City na de resin'ny Chelsea azy izy. Resin'ny Chelsea tompoko i Manchester City zay ireo ekipa anankiroa ireo no hanao finalan'ny Champions League amin'ny faha-20 volana May zao. Resin'ny Chelsea firy izy iny fa tsy tadidiko teo. Roso ray tao anatin'ny Premier League, zany hoe ao anatin'ny Premier League na ny championnat anglisy de tsy de misy suspense loatra intsony na resiniza na resiniza eo ity Manchester City ity fa tsy ho tratra intsony isany fa efa ambony be mihitsy ary miandry karazana match any ambadika any izy raha vao resiny ianna dia vita fa de efa champion i Manchester City amin'ity taona ity. Ka dia resiny Zverev tamin'ny finale i Berrettini zay italiana Matteo Berrettini resiny Zverev tamin'ny seta telo zay nisy anisany niady de niady satria ny seta voalohany lasany Misy manontany azy Francis rehefa ina de seta roa de rehefa ina de seta telo. Io koa zany tsy azoko iny. Iny tsy azoko iny. Tena diso a Francis. Mönchengladbach no resin'ny Bayern fa tsy Leipzig 0 fa tsy Leipzig. Leipzig indray a nandresy any Dortmund tamin'ny 3-0. Andrasa aloha sao de Dortmund nandresika. Sacré avant même d'avoir joué grâce à la défaite samedi du il resy Leipzig. Leipzig mo filazantareo sa. Leipzig. Fa raha tsy diso nandresy Dortmund. Nandresy Dortmund. Ary de bandy le halampoko halam-pirenena iny ihany mamindrisa halanty ny fotsy volo be iny de manao baolina iny bandy iny. Zany bandy zany tsy malaza satria tsy any Espagne, tsy malaza satria tsy any Angleterre fa io bandy io de Norvégiana izy raha tsy diso Norvégiana io fa milalao ao amin'ny Dortmund io de mpamony baolina io ary io de manao ny ataony io na izy rery aza mahazo baolina avery amin'ny boriborin'ny centre ry fa iodikodonana eo miazakazaka io bandy io sady mandaky io bandy io mamony baolina io bandy io ary mamaty bolo io bandy io. Haaland no anarana ary dia tokony mitoditodika makany daholo ny masony zao tontolo zao ato satria mbola boiboy kely zay le ry. Ity Zverev ity tenisy indray io Zverev de mbola 4 taona zany hoe mbola manana ny hoaviny fa ity ny zavatra voamarika tao anatin' zany rehetrarehetra izany. I Rafael Nadal zay vao tena voajeriko tsara mihitsy ny maniany tsy maintsy manainganaingy akanjo izy ohatsika zay mijery tele moa am'izao fotoana zao dia manaingy akanjo akavisy akavanana eto izy tsy maintsy manao an'izay i Rafael Nadal manaingy any akanjony izy eto amin'ny soroka akavisy akavanana de mandalo eto amin'ny orony de mandalo eto amin'ny sofiny akavisy akavanana de mandalo eto amin'ny orony zay izy vao anao servisy isaky ny anao servisy izy mandana jereo nareo tompoko jereo raha ohatra ka mety ahita vidéo an'izany ianareo any anaty YouTube any manainganaingy eto amin'ity sorony ity izy akavia kavanana orona akavia kavanana sofina orona zay vao anao servisy izy ndana jereo nareo zay dia ho hitanareo hoe zay ny maniany izy i Rafael Nadal. Ny Zverev ndray tsy maintsy ingainy ny akanjony eto aloha eto ny akanjony eto aloha eto de alefanao anaty akanjony ao ny tanany izy zay izy vao hanao ny atao na servisy na anao réception na servisy de misy an'izay daholo ireo mpilalao rehetrarehetra reo fa misy anisany mahafinaritra fahazarana le izy sa hoe misy mani mihitsy le izy fantako moa zany ny ole spaika kely mba eny tsy haiko moa zany fa ny hatagnam-bositra de mahafantatra azy tsara ho rehefa akaikikaiky hanao an'izay iny eo de akaikikaikiny eo amorony mani le zavatra ho ataonao zany mani ohatra ny Napoléon rehefa maka sary de maintsy atsofony eo ny elakely eo amin'ny tratrany atina akanjo amin'ny tratrany eo ny tanany akavia rehefa telo seta hony izy de rehefa tournoi Grand Chelem de Wimbledon, Roland Garros, US Open. Zay zany no ny tenenina raha sy efatsy. Io hoe tsy rehefa hoe Grand Chelem de zay mahazo 7-3 no mahazo. Sa tsy zay izy? Zay fa diky zay hoe zay le izy. Mbola ifanena ihany Nadal sy Zverev rehefa any amin'ny afaka telo herinandro ny Roland Garros zany hoe mbola eo tsika mahita izy indray aloha zany fa mbola hoenjakenjana koa io rehefa Grand Chelem de zay mahazo isa telo
izay mahay azo seta telo no mandresy isaorana ny mpanome vaovao fa toy izy aloha fa misy fa ny sofirantsika dia setra fa tsy seta akoriny sao dia misy matandray izy raha seta 3 lerisany teo fa nisan'ny vaovao nalaza koa Raimboa Larisana farany herinandro iny le vaksiny zareo sinoa le Sinopharm satria raha tsy diso ohatra nahazo Sinopharm ny haiko nahazo ohatra ny approbation d'urgence tamin'ny OMS ary zareo fankatoavana vonjamainty moa zany hoe afaka nanana ihany koa momba n'ity vaksiny anankiray ity fa mbola raha maso tanteraka aloha na izany na tsy izany ary le izy mbola tsy tena hoe miparitaka be ohatran'le sasany. Renina raha intsika tamin'ny filazam-baovao sy ny fahitalavitra moa indrindra ny hoe ny ministry ny fahasalamana no anisany voalohany ilay fitombohan'ny vaksiny hoy dokotera Mandry tomboka dia miisa 100 eo ny toerana miparitaka era Madagasikara hanaovana n'ilay vaksiny fanefitra manerana Madagasikara tsara ho fantatra zay dia mbola tsy haivina ihany hoe safidy io fa tsy hoe terena ianao ary voateny Francis teo koa moa hoe na dia efa 70 taona noho mihoatra azy ianao ka teanao na tsy teanao an'ilay vaksiny tsy terena ianao fa eo moa dia mandeha le resaka hoe ianao ny ianao rehefa tsy teanao anao satria ny eritreritry ny olona maro manko dia rehefa tsy vita vaksiny dia tsy maintsy ho leran'ilay aretina indray rehefa tsy mitomboka vaksiny ianao rehefa tsy tombohan'ny vaksiny dia tombohan'ilay aretina safidy moa io nefa safidy io tsy terena fa ny mbola mahafanontaniana moa nataoko tamin'ny dokotera Mandry Omaly hoe maninona moa raha sina ny safidy raha Cyril avy zao anao andeha fitomboka zao aza mitenena ohatran'izany foana rehefa tena ny tonga dia mazava-be mihitsy mademoiselle akanjo tsipitsipiky zao ny afa-tsy sefragoty eto ataovin'izany facture de plan zany ho ny facture de plan le sa zany mbo alefa dia alefa aminazy hita be le nifinao raha Cyril hita be le nifinao maloto le objectif ka tsy io nge zany zao any hoe io tsy akitenitenizay isambily io chef de police minel io zany ny anazanay tany amin'ny classe vagiste fa inona ny saika adiniko hatram'le ataovy le facture de plan dia ambantsika salan'izay io nge zao le lazeko anareo dia tsorona io dia fantatsin'olona dia efa tsorona io tany amin'ny voanalohany zany tonga dia nanaovan'le olona bagara be tamin'le resaka sécurité satria izay sécurité koa taloha totonjy be tonga dia mangana be masoko dia avy eo nintsana nifiko anankiray dia tany Anjomasera teo Tsaramasay le mahazo sakafo foana zany isaky ny etoandro satria presque clé maina mahitsy tamin'izay dia mahazo an'izay zavatra zay noho ny tateo aoriana sitrana dia tsy nahazo inona tao Anjomasera tsony na vary na laoka na voly dia tsy maintsy namboarina nitovy an'iny le maratsy iny foana ny tena fa raha tsy zany tsy mahazo n'le fanampianako zao zay mbo niresako zay mba nizazoko ny mahazo an'le inona moa fa izy sao dia mijery aza miala aloha nareo miresaka tsara ako sao dia mijery n'ity rivotra ity izy Masera fandraso aloha amboarina lizy za sady miteny ina za miala ny anona ifanantanianina facture de planga izy aza miala ty atao tsara tarira anjary zedin'zy Masera dia tsy mety Masera zahatra tsiny ro avendray miveriny ao sa efa zadavana efa mety tsara lasa plan le tsy azoko tsara izy teo tsy tapahana angilatra tsara ka dia zay dia tsy maintsy hitanareo ihany fa leur chaleur le vivant dose mais le mot célèbre ozy ny angatra tany Fianarivantsinanana tsara mihitsy le tranondrasety zay ny teneniko anareo hoe za ve zao no ato zao fa ragoto lasa mivanga avao fa ninona resaka kankalankankan le azo koa ny atao facture de plan zay fotsiny za zao miampy tanàna
fa le ry oatra lata fa tsy tamana fa izy zeso koa ny ato e le fonona maty vato lasa izy mivoaka any velany any le mitady ny kopaka ny elaka zay fandeha fa nianano resaka mbola mafisiko teo any a am'izao vina ny anjara bandy misy ohatrany fanampiana le ohatry mahazo goma etikely zay any zay ambany zazoko to ohatrany mbola tsy anaty lista aloha zany satria zay sady tsy mandry ny foko tany a tsy isabokin'olona tsy mividividy zany a ka biby fesa olona fokon'olona aza tsy manolotra anatana biby anay atao vaksiny am'izao aloha le vola io zany no ny fanampiana isam-bolana ohatrany 5 alina izy a ampahatsosana ny resahana hoe zany ve tsy andoavana tsosa mibala fotsiny tsosa mibala ny azo efa presque raha etsy mahery isy fanampiana tosika amin'le anaovana biby atramiko sovavy ry Cyril iziny nenenge ny any arivo mamy ny kisovavy ihany ity tsy biby mofady tapatapaka tapatapaka Cyril tapatapaka raha Cyril mbola afaka averina vely riva tapatapaka tapatapaka raha Cyril tapaka hatramin'le aty koa nge raha tsy fa le aty mihitsy ny tapaka sany vai zay veo koa ty efa veo izy verina ny aty ndray tsy tapaka ka zay ny amin'iny resaka raha Cyril iny de zay koa moa zany ny amin'ny resaka fahatajahanteny iny raha zao sy ato miteny hoe mbola manana chance daholo reo anankitelo reo kely de kely maty sa telo sisa resaka liga ndray resahany io maty sa telo sisa tavela fa raha mandresy foana i Atletico de Madrid tsisy zavatra ninino antenaina tsony ho an'ny Real de Madrid sy Barça de tsy Madrid de tsy Madrid zavatra tena hita mety ho azo antoka am'izao fotoana zao aloha zany zao dia na samy andresy daholo foana ary reo amin'ny match sa telo zay ho ambiny eo de mahazo 3 points de tsy maintsy Atletico foana no voalohany any amin'ny Ligue 1 any raha te hijery suspense ao amin'ny championnat de France ao ny tena misy suspense am'izao satria am'ireo andro vitsivitsy isa tavela ilalaovan'ireo de tena mbola mety atahorana ho tafotohana i Lille zay mitarika am'izao fotoana zao satria kelikely ihany koa ny elanelan'izy sy PSG ao atahorana ho tafotohana izy ka raha tafotohana izy de misongona moramora i PSG moa zay efa very teo amin'ny Champions League de fa nakivikivy an'ireo mpanohana azy de zao koa izy mbola very tamin'ny tinanao raisiray tamin'ny Rennes tokony ho resiny mihitsy Rennes nisy nahazo carton rouge mihitsy ny arany le PSG izy Kipembe nahazo carton rouge tao anatin'izay le bola natao farany teo zay ny Master 1000 de Madrid de ny farana tamin'ny lahady teo de afaka rotokom-bolana indray de hiatrika ny Roland Garros isika fa tamin'ny isa telo tamin'ny seta telo no nandreseny zay le averindray mandeha rehefa miteny hoe isa seta telo no nandreseny any Berrettini de midika zay fa rosiray ilay iny izy teo le seta nandreseny azy teo tamin'iny finaly ny seta voalohany de lasa ny Berrettini 7-6 6-7 moa zany fa ny seta faharoa 6-4 seta fahatelo 6-3 lasa ny Zverev daholo koa ny seta telo fa ny vehivavy no roa ihany le izy tokoa aloha zay tokoa aloha ny vehivavy seta roa foana na de grand chelem aza fa ny lehilahy raha tsy diso ny lehilahy roa foana telo rehefa amin'ny grand chelem ny resaka ankoatran'izany tompoko lahy sy tompoko vavy dia azotsika verenana ny resaka paracetamol paracetamol nino mai katakata zay no tia raha bojo hainao matikan'zegny anao kafa misy raha bojo imeja anao mitokiko fo tsy eko ino raha agnatin'ny jerinao ao karaha anao mieritreritra raha hafa nefa raha koragnin'olo aty amin'ny côté ilany ke izy ka fa mandeha le fagnentanana misy fandaharana araiky tiako fandaharana zegny zalahy izy mandeha amin'ny TVM izy ataony namagna Lemana Élysée hainareo Lemana Élysée izy ka fa misy olo mpagnano émission amilay anisan'ny tiako
dia ny émission zahatany io tany tsara nandehanao anao na taraiky fa anao indesy mizaha tany mizaha gauche mizaha droite mahafinaritra e ka fa anao fa tia hagnano voyage igny io tsy voyage agnatin'ny fandehananao ao tsy agnamboniky baninao ao fo anao magnano voyage fa anao mila magnano voyage mandeha lavitra agny am'izay tianao andehanagna indesiny Lemana Élysée anao tia hagnano voyage miaraka amin'ny Lemana Élysée tsy tianao izy ia indesiny anao manao zahatany mizaha ny corridor mampitohy ny fandrena ndraiky mahanoro zegny mahavariagna zalahy tegna mahafinaritra tsara karibu anao dikany karibu azao madame Bodo miaraka izy baka nagnano organisation spectacle ke zahay tsy nipetraka tagnaty hôtely tsy nipetraka tamin'ny restaurant fa napetraka tamin'ny CEG tsy haiko asa lycée igny ao olo jiaby artiste ke izy ndraiky mandeha magnano bazary nagnano bazary tamin'ny bazary nosy be tô Elville hitanao rô bazary nosy be izy fa mandeha igny ke kaindreo aby mako kaindreo aby boucher reo karibu madama matsy namaly avanao karibu koa nareo karibu madama karibu koa nareo ao ke tsy hainy boka dianraha zegny maro ke tsy fanomezantsiny satria fa olo jiaby tsary itovy boka le fampianaragna ndraiky fagnabeazana azon'olo jiaby surtout atsika Madagasikara eto ke tsy ino moa lahy ny avy andresaky fa ny momba ny Lemana ava izy ny vehivavy mira paracetamol iny satria de tena paracetamol gasy izy fa le irairainy ao ira sinoa le ira ao ambadika ao satria misy feokirangely izy ira somary tsindriny zay le izy andraso hoe zako lefa ataon'ny ankizy TikTok am'izao satria ny ankizy de tena tia manao an'ireny hitanao le sisina fekira sino ambadimbadika de eo mandidy eo le sipasipa kely kitikoty izy Larissa zay TikTok fataon'ny ankizy de misy anao koa hoe misy discours-na mpana politika manazy reny de inaranjareo tsenjely izy fa tena mitovy tsara mihitsy le feo rehefa aveo fa le izy moa zany raha ohatra ka azo tsika alefa izy nge azo alefa hoany zay mbola tsy nafantatra mbola be da be tsy nafantatramiandro miandro lera fotsiny tsika kanizy raha connexion de tsy mety Ao amin'ny Aigle d'Or até os téléphones. Collection gas et stylet vaovao be noforonin'ilay styliste malagasy Ingrid. Modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra na maraina na atoandro na hariva natao andro rehetra efa hitanao eny magasin Aigle d'Or mahazatra raha te ho stylet ianao jifa ho diany zao ary les collections gas et stylet an'i Ingrid ary ao tsy tapaka ihany koa ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar Aigle d'Or gas et stylet Aigle d'Or miaraka amiko isanandro azambasary piaro anao madama inona ty fananino ty voakaiky tomoka za tamialina mampiasa Fastyle ody moka tsy maseptra ampiasaino ndrehetra mampiasa Fastyle misy parfum karazany enina tsy mora tapaka no mata mampiasa Fastyle ody moka tena tsara mampiasa Mosquito France Coil matory ampilaminana. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Offre promo, le bouquet magique jusqu'à 40 chaînes est à 30 000 arrières et le bouquet ultime est à seulement 50 000 arrières pour 70 chaînes. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg.
Lany gaz tsy maintsy hivoaka izany sady weekend sy afake mihiboka sy voatery mivoaka ianao ny gaz no manatona anao na dia farany herinandro anaty fiboahana azy miaraka amin'ny Vitogaz Express aterina any hatrany ny gaz efa feno n'aiza n'aiza misy anao eto Antananarivo alefaso ny commandinao ao amin'ny 034 45 232 42 034 45 232 42 na midira ao amin'ny M-Bike livraison express.mg azadinao manaty izahay na dia farany herinandro anaty fiboahana azy 3 ariary fotsiny livraison Vitogaz Express tolotry ny Vitogaz Madagascar. Ao amin'ny Aigle d'Or até os téléphone collection gas et stylet vaovao be noforonin'ilay styliste malagasy Ingrid modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra na maraina na atoandro na hariva natao andro rehetra efa hitanao eny magasin Aigle d'Or mahazatra raha te ho stylet ianao difaudiany zao ary les collections gas et stylet any Ingrid ary ao tsy tapaka ihany koa page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar Aigle d'Or gas et stylet Aigle d'Or miaraka amiko isanandro. Tanora, raha mitsinjony ho avy ianao, sakano ny corona. Okizay aloha ny karaoke, fa dio ny tangorona party sy ny rêve mety andoza. Iza, ianao, olom-pirenena no afaka manakana voalohany ny tsy partahan ny valanaretina COVID-19. Odio, misy rivotra, misy rivotra. Mifoka sigara rakoto mamonjy ranan'olona ny dirany rivotra. Efa maninty le maiky tsara le izy le Party nisy moka tamin'ny alina tsy nanaikitra fa nisodisody tao nisofoko tao mahagaga amin'ny moka dia izao nahoana izy tsy manenoneny raha tsy efa akaiky ny sofiny eo fa rehefa nisodisody teo nisofoko teo izy rehefa nisodisody teo izy za zany tena mandeha ho azy foana ny tanako tonga dia mikapoka azoko voakapoka soma tsara teo anatin'ny moka folo zay nikapokapoko anatin'ny maizina zay mandalondalo akaiky ny sofoko ao eo amin'ny roa eo angamba zay nefa matoko tamin'ireny folo anatina moka foy aminatina moka folo izay anatinatiny akaiky satria raha ity zavatra any zarainy raha maro ity mahafinaritra ihany hoy raha maro rehefa manombonomboka 50 taona eo dia c'est la vie en rose hoy vitenenany zareo français satria tonga ménopause sy rose ny ostéoporose ny arthrose tonga daholo reny ny névrose ny artériosclérose ny vehivavy moa voany fibrose misy zavatra batabe zany sasarose anisany nafinaritra ty raha maro misorana fa dia atao maromaro zay maro mahita hevitra mahita fort dauphin ou les paracétamol avy fa avy any avarabaratra zany ino koa seky nahavy andreo nagnano raha ohatran'io mahagaga zao manalazy kosa izy tena mahagaga sy mahaseriky mampisy ny volo keliky mahaseriky sady mahagaga ny mampisy ny volombava kaika dra baka 6 mois agny raha igny raha zany eritreritry hoe avy any avaratra any izy iny satria ohatraohatran'ny paracétamol tsy atanosy ve anao mafaiky tsy manao mafaiky zany ny tanosy tsy manao efa manao fiteny mifangaro mafaiky mirakatra tadito be mihitsy ange Francis izy ohatra mahagaga anao tsy fiteniny any atsimo no mafaiky mafay tsy ro fitenin'olo baka ty moa mafaisy raha ohatra ka fort dauphin mafaisy mafese mafaiky full brown na tsisy banana mafaiky asio daholo fa tsy olana zany rehetrarehetra zany ny antony dia tsy maintsy manala azy tsika ny fiainana eto ambony ty tany ty mitohy na hanala azy ianao na tsy hanala azy ary vetivety ny fandalovana eto tsisy dikany aneny 20 taona na 10 taona fipetrahana eto mbola misy moa latsaka zay izy misy 50 tena misy 70 taona nefa mahatsapa hoe betsaka le izy satria amin'izy le mba azonao atsaina moa fa 5 taona teo alohan'ny nahaterahana izy tao foana fa tsy nisy dia 5 taona aorianany fahafatesana tsika reto ao fa tsy misy rehefa tsy misy izy dia tsy afaka ho tenenina nefa amapiry afaka tenenina
tsy farenao zao andrenam-poiny merina zao fa firy taona farany hafatesana izy mbola resahana foana fa maty moa fa ela izy Hitler zany mbola resahana Hitler zany mbola resahana iry Jesoa efa 2 taona taty afarany nahafatesana mbola resahana ihany atao hira mihitsy aiza ianao ry Jesoa ary misy manao variant be da be izy variant Jesoa ny ry aosoa tony de misy mamorona zavatra be de be da i Jesosy la sy fantatrao hoe Jesosy da sara da izy da milay izy da izy da mangaraky gn'agnarany andre magnitry Jesosy da soa izy da izy da farany ambony izy da io gny olo tena mahafinaritra indrindra fa devoly zany da rasy da aleoko tsy mizaka amin'ny télé etoa fa da hitan'olo etoa epoziko ono ny olona rehetra izay mampiasa ny gel désinfectant ve de mahafantatra de mino tanteraka fa de hoe voaro ny tenany satria ohatrany mandeha routine fotsiny ny olo mampiasa ny gel désinfectant io tsy mino eto aloha zany ho asehoko le izy hoe toy izao tompoko ny tenen'ilay dokotera tany a Genève tam télé nahitako an'io hoy izy satria moa zaho droitier ozy izy zany hoe mampiasa ny tanako ankavanana dia ny tsara kokoa dia ampidinina eto amin'ny felatanana akavia ataontsika groupe lazy felatanana akavia no ampidinana an'ilay tsisy ninina mandeha eto ilay gel atao ohatry sao manjary lasa mioaka indray le izy zara fa misy koa atao anatin'ny ty misy fa oakoa le izy manovoka Francis lasa oakoa mahitsinao zany atsorinao fotsiny sao ataovy ato amin'ny tanana akavia eny ry izy moa zany anehoantsika sary fotsiny rehefa misy eo amin'ny felatananao akavia ozy izy dia ny lohany tananao lohany ratsan-tanana anankidimy amin'ny tanana akavanana no atambatra de ino no atsofoka voalohany ato anatin'ilay felatananao misy an'ilay gel ino atsofoka voalohany satria nahoanina satria ireo ratsan-tananao reo no mitsofoka anatin'ny lavabatanao any dia ao anatin'ny lavakorona ao anatin'ny lavabava ao anatin'ny lavamaso ao anatin'ny lavatsofina de rehefa avy eo afindrao ato amin'ny tananao akavia ilay ambiny teo de alefasy koa ny lohany ratsan-tananao ankavia afindra felatanana akavanana zay vao aparitao eran'ny tananao le izy ny antony zany rehetrarehetra izany de misy olona tsy tonga saina fa everiny fa ity felatanany ity ny tsofoka anaty vavany any na ny anaty oriny any ity fa ny loha tananao ihany ny ratsan-tananao no mitsofoka anatin'ny lavakoronao any na anatin'ny lavamasonao any zay mety ifindran'ilay otrikaretina na ilay virus ka raha ohatra ka nataon'ilay dokotera satria eo anatin'ilay toerana zay fandraisana olona de misy scanner napetrany mihitsy scanner kely eto ny tananao rehefa avy nandalo tao amin'le gel rehefa ny scanner-n'le olona ny tanany 5 isanjato ny tanana ihany no nandalovan'ilay gel zany hoe raha misy aretina teo amin'ilay 12 isanjato indrindra fa amin'ny loha tanany ao anatin'ny hoho ao raha nisy aretina tao sanatria de mety namindra tamin'ny vatan'ilay olona ka aza mametraka fanontaniana na aza mitsatotsatoka fotsiny hoe tena voange le ry le problème le ry izy le mandray olona mety tsy teo io problème le ry izy le mivoaboaka fandraindray mety tsy tany io fa mety tany amin'ny zavatra hafa satria be de be ohatra fotsiny moa zany niraisiko tamin'ny papsa izay indrina mitahizy fa lasa korazana zay nahazo an'le aretina de miteny olona hoe le micro io satria izy manao animation foana de le mitazona micro de le micro eny tompoko tena mety mamindra tokoa ny micro ary tena be de be ny herijiky hahazoanao an'le aretina amina micro zay mety avy ny tenenan'olona hafa de mipitipitika eo ny rorany de avy koa ianao de miteny eo ny akabeazan'ny pira tsy de afa-po raha tsy tofina mivava mihitsy ny micro miantony misy olana ratsaonao ao satria raha ny tena lalàna an'izy io tsy tokony ho tofina tsy tokony apetaka eo amin'ny vava io micro io fa tokony miataka kely raha hitanareo ninasy raha mijery spectacle nareo ka mijery ninasy amin'ny ankapobeny zay matetika alaiko sary gros plan de apetany eto amin'ny orony ny fanondrony ny ratsan-tanany dia ino no ataony refy mba tsy hipetahan'ilay micro amin'ny vavany kaly ataony kaly iny zany be de be ny artiste manao an'izay zavatra zay mba tsy hipetaka eo amin'ny micro io ny vava satria micro be de be ny olona miteny aminy fa mety tsy ho zay ange nahazoan'ny papsa indrina an'le aretiny mety tsy ho zay satria eritreritra fotsiny zany mety tany amin'ny toerana hafa mety ny tanana mandrainray an'ireny tongo davarangana ireny arofaniny reny
ireny ao anaty taxi be ny vola indrindra boky mandray tanana olona zay zavatra rehetraresina rehetrarehetra io poignet varavarana eo ireny rehetrarehetra ireny de mety misy an'ilay otrika aretina daholo ka aoka re hitandrina isika. Misy ny olona zay tena miantehitra amy Jesosy irery dia miantehera ianao amy Jesosy fa anaizanaty zany araha foana ny geste barrière. Asio Jesosy eo amin'ny ilany eo fa ny geste barrière araha foana fa aza Jesosy natao andevo miasa ianao fa tsy Jesosy fangatso coronavirus mahery ny rano Jesosy mahery mbola ny rano Jesosy ahoana tsara io zany mahery ny rano ay mahery mbola ny rano Jesosy ny mahery ny rahany Jesosy na mitahiraka avy any amy Jesosy zany mahery sa hoe mahery ny rahany Jesosy fositaiza moa misy ry mahery ny rahany Jesosy fotsapainao anga izy iny mahery raison zany koa izy raha Cyril teo raha Cyril efa lasa nanapaka bozaka za mety tsy mivantana zako zany aloha eo anatrehan'ny resaka rehetra de manapinapo-drano ihany ako mba ahafahany rehetrarehetra tsy ho be eritreritry ny tena olana tsapako foana hatramin'izay na ny fotoana nietrehana n'ity corona ty na ny fotoana hietrehantsika olana teto Madagasikara amin'ny resaka ohatra hoe politika, resaka fanatanjahantena, resaka ara-bola sy ny sisa dia maro ary tsy resaka Facebook sy tamboho ary bara ihany ny resahako fa voataiza loatra ny malagasy ho endratendratra am'izay resaka mivoaka rehetra de tsy notezaina amin'ny fahaizana manivana ny zavatra resahana rehetra ahafahany manapa-kevitra ho an'ny tenany satria mantsy raha resaka ohatran'ny tany aloha zao resaka hoe mandeha ny resaka de manapa-kevitra ny olona maro de maro loatra ny fiainana teto amin'ity firenena ity niova noho ny resaka ono sy ny sisa isan-karazany miatrika corona ndretsika zao fatra ny amboalohany ny resaka samihafa momba ny hoe fitandremana sy ohatran'izany de zao ny hevitro ho anareo tele radio sy ny mpiserasera jereo ihany ny zavatra ataon'ny firenena hafa zay efa matanjaka kokoa noho itsika na eo ary ny fahasairanana ara-bola sy ny olana momba ny corona ohatra hoe jerena Espagne, France, Angleterre sy Allemagne ohatr'izany eo amin'ny fiatrehany an'ilay aretina inona avy ny etapy ataony ny resahako tamin'ny dokotera manitra tamin'ny omaly le hoe serasera ohatran'ny publicité ataon'ny vazaha momba n'le hoe je reviens te chercher iny zany hoe manao vaccine le olona de revy am'izay izy rehefa avy hoe araka amin'ny fianakaviana eo ihany koa ny resaka efa natao amin'le fanapohan'ny rano teny raha ny fitandremana raha ny fandraisana fipetra raha ny fahendrena hoa eo anatrehany fitangany aretina sy ny tsy fahafahan'ny izana izy amin'ny tena havezy tokoa ny avy ny aretina avelo ny fototremana avelo amin'ny spectacle asimeko zay zavatra tenen'izay masalasa ratsy be ndray izao tsy misy mihitsy microscope électronique miveriny toerana samihafa afaka tena mitoery karina avoamporofondesatsika zao zany satria zany efa mahita ho amin'ny tsena na eo amin'ny posara na any anamondana na any ampitatafiky na any dotapetraky saly ho an'ireo olona manao asa madinika reo raha ahafahany vola mipetraka aminy ary matosakana nanao hoe raha famozomaty de avelo ny asany olona fiasapotsianaty mitapana daholo de voafaka taterina mihitsy ero ny asa de tsosy vola mihitsy raha tsy vikendy afaka hoa manatonyina satria manaraka ny olona maro be zany ireto azy zany manao azay azoko arovana ny heviko de alefaka fotsiny fa tsy mandeha meratsy takisina eo amin'ny varehetra sy mitakisina ataon'ny fiarahamonina sy mitakisina ny anapenatrano ary ny risika amin'ny toeram-piasana medicine ao vita ho an'ireo orinasa zay tsy manaiky mamapeleka vaizana izy amin'ny pesa tsy misy tonga alohan'ny raha mba andeha fety alohan'izay spectacle be zao izy mba fivakisiny ihany ny filohalintara eo filohalintara maro de maro ny tonao fampisehoana itsora ekaiky ny very de aloha ny fanakampanoho ny zavatra zay ko azo tantelo alamadara azo tampamin'ty fa azo koa manangana gote mia tsy mazava intsony le teninao
tsy fantatra loatra tsony. Iny afaka miverina areo avy eo ohatra somary anaty kapoaka kely le feo dia misy tsy mazava tsara fa tamin'ny voalohany izy nazava tsara kosa nanazava fa izy somary letika dia sahirana tsika sompikia mino anazy nde ho valiana ary ty fanontanian'olona anankiray ty salama tompoko raha zaza 3 taona ve tokony efa hahay miresaka be mihitsy ary izy io dia zaza lahy fa tsy zaza vavy akory tokony efa hahay resaka be ve ny zaza lahy kely vao 3 taona fanontaniany le izy raha tsy ny valin'izay fanontaniany izay zany hoe tsy tokony hahiresaka izy na de 3 taona aza inona ny tokony atao ino atao presidenta misy manko ny hoe ohatra hoe ny tongony mandeha aloha rehefa le mankame lehibe kely iny zaza misy hoe somary fosafosa izy any amin'ny vava tanany aloha tsy maintsy mandeha voalohany sy ny vavany vavany le am'le minono manko dia zay vao ny tanany am'le mikarokaroka fa tokony hoe fa iteny aloha zany raha hoe 3 taona zany tokony fa mety hoe tsy be fotsiny kosa ny aloha fa misy ny zaza tena hoe 3 taona zany efa miresaka be efa miresaka be zany fa eny ery sambatana valina ohatra ny vataona teo nga mazy teo vao ny eny fa raha zay larisa zay hoe fahaizana mandeha raha vao herintaona sy tapany eo ny olombelona herintaona sy tapany zaza dia efa mahay mandeha rery fa ny hoe mahay miteny be hoy izy eto te hiresaka be izy tena fa misy tsy voavoaka n'le hevitra zany hoe tokony hampiny izy zany fa tiny aminay zay raha mibozy misy zaza zay dia tsy mety vake mihitsiny zany io zanany io tsy mitsikisianina mihitsiny dia nanatana dokotera foana izy sanandro dia farany verevitra le dokotera dia izy le dokotera no farany hoe tokony mpanao atsika angamba no natononareo fa tsy dokotera tsony hoe mba maheno atsika na izy mety mba mitsikitsiky kokoa arahaba salama dada vetivety kely fotsiny fa zafady fa manapaka teny manapaka iny tsy manino misy namana ifaly angamba fantatrareo faly Rakotobe ilay choriste Samuela ilay mpanolotra n'ilay fandarana spesiala tamin'ny anniversaire Samuel miady mafy amin'ny arety izy zao Fally moa dia mangataka Fally le tovavy iny zany izy indrindra ka hainao dia mangataka fampahirezana avy amintsika mangataka vavaka amintsika fa tena miady mafy izy efa miady izy dia mba mangataka vavaka hanampy an'ilay adiny dia izay fotsiny le fangatahana tao keo ho antsika rehetra izay ny antony dira teto fa izaho moa no ny antony teknika tsy niankina tamiko fa niankina tamin'ny tohatra dia tsy afaka niakatra zay mahasotoda ohatsy Fally iny efa nivahiny teto amin'ny fandarana rehetra mikarakara reny resaka coursena moto reny dia ino moa ty tsy amin'ny iny tsy nanana merikasine dia anisan'ny tovavy tena hoe tsotra miresaka be mahafinaritra be fa dia mirary soa dia mirary fahasalamana fena dia tena mitondra-bavaka izay dia tena miray fo aminao zahay dia makaheran'ny vadiny sy ny zanany ihany koa zany satria dia le olona eo am-pikarakarana koa anisan'ny tena hoe ketraka voaloha rehefa mikarakara olona tsy salama satria sady misy fanahina be dia be mihodina any anaty any misy tahotra be dia be mihodina any anaty any raha sanatry izany fa resinao io aretina ary io mitahotra indro teny ilay dokotera hoe rehefa tratran'ny zatra ianao izy aloha saina amboary mialoha satria manko indray le saina koa ny tsika mihaza be sy le nenazy moa zany tsy fantatritsika hoe inona le nenazy aloha tsy fantatritsika fa mitondra-bavaka azy tsika fa ho an'le olona hafa izay tratra ny resaka eto le saina aloha tokony amboarina voaloha fa io saina io rehefa diso lasa lavitra loatra koa io dia izay koa mitarika aretina hafa koa aloha ny vatanany atao lasa lavitra rehefa sitrata mamosafy izay teny ray mpozy zay aloha ny vatanany atao lasa lavitra rehefa sitrana mba manova consany lavitavitra kely ihany any amoron-dranomasina dia miverina aveo karazany saina dia tsy ino moa lahy tiany avy ndraisaka efa miverina isika amin'ilay fanontanian'olona eto hoe ny tokony atao raha tianareo ray aman-dreniny zany lahankely io mba hatafavoaka hevitra izy dia ny fomba nge raha antsika mahafantatra amin'ny fanaony tsika hoe ny tsy anjery ka raha mahavita amin'ny tsy anjery resaka mahafinaritra izy dia mivoaka
samy hafa ny tsenjery atao am'izay fa mahafinaritra an'ilay zaza de mivoaka ho azy ilay efa fahaizana ao anatin'ny fanahiny ao fanazarana zany namoazana azy tsy mifoatsony inge zany izy zao fa efa te hitsangana mihitsy fa tsy te hidaboka mpandrinany tsy fitenenana itsony ary raha efa 3 taona zany tsy mitovy amin'ny 2 taona sy ny 2 taona sy tapany zany fa efa mandeha tsara amin'ny fahaiza miteny fa fahazarana manarakaraka an'izay aza atao mihitsy ny mandreraka ny saina dia izany aza fa dio fa mbola tsy mahataty zavatra betsaka ny zaza ny mihetsiketsiky be aminy zao dia ny vava sy ireo taova amoahana hevitra molotra ny lela sisa fa tsy mba ohatra ny ankizy hafa hoe nitongotra miasa aingana ka dia lava tongotra mivoaka ny tokotany ihany foana na ny tanana ka dia mikidikitika sy mandrairay sy mandravarava zavatra etsy anany fa ny azy ny vava dia na izany aza vizanina ilay zaza zay no amalinay ny fanontanianao io fa taloha koa reny bosy sy larisa tsy haiko raha didinareo le pirty lazaina hoe zaza efa le rehefa lehibe hoe zaza lika nefa mijery ali tamin'ny clip bandy efa ageza be ohatrany manao kaskety ohatr'izao izy hoe dia mbola ho zaza ihany zaza lika ka atao mpanao rapy iny le dala ohatra tsy hitahitako tsony aloha nisy an'izany tsaronareo zany koa ngamba efa be loatra le zavatra koa dia misy indraindray tsy voan'ny Alzheimer azafady indray dia misy miteny efa voan'ny Alzheimer le raibosy dia manadina mamosavy eritreritra amin'izany ianao mbola mémoire ny elefanta be ny raibosy fa tsy vetivety manadina fa miresaka mémoire zay ihany nareo zareo fa resaka mémoire io misy miteraka adevitra be koa ny sasany ohatr'izany zao ohatra ny resaka kafe zany misy miteny manimba mémoire efa nisy professeur manampahaizana tany amin'ny université anankiray tany Amerika indray niteny hoe mampatsara mémoire ho ny kafe ka tsy hita ihany zay marina mihitsy inona ihany zany tena marina any amin'ilay hoe kamo manao zavatra raha tsy misotro kafe lasa le fahazaran-dratsy zany fokasigara tsy mahavita ninina mihitsy raha tsy manao an'ilay izy dia lasa ohatrany hoe miteraka zavatra ratsy plaisir raha tokony mba mety ho amina karazan'olona koa Larisa misy karazan'olona raha tsy misy zava-manaitra kely zava-mahery kely ohatrany sigarana kafe na sakay na stimulant zay misy filaza azy dia zay izy voataitra loratra zay mandeha efa voataitra zaitra kely tamin'ilay izy teo ohatran'le hoe tsongona kely zay vao elary le meka ho azy ataon'io manao ihany fa misy sasany efa nitsongona dia raha pitso izy vao mihitsy misy retara kely zay reny Larisa ohatra le manao blaky aloha dia tsy aza le izy fa ny pitso izy vao mena tsy le ritenela dia iverenana ny resaka tamin'ny momba ny hoe ty valana moa resaka ty fa ny zava-misy manko zao dia efa maro ndray ny olona mihevitra hoe efa miafaka le valanaretina satria zao miamaro ny sitrana raharahany reny tarehimarika avoaka ny ainao manjery avoakan'ny ministera ny fahasalamana moa indrindra dia hoe efa miamaro ny sitrana amin'izao fotoana izao ary ambony kokoa aza ny isan'ny olona sitrana raha mitamin'ny tranga vaovao miabetsaka mihitsy ny sitrana tranga vaovao moa misy hatrany dia izay no lazany io le efa mihaina izy ty aloha tokony ho lazaina mahitsy mihitsy hoe ny hita nge ireny aseho amin'ny tarehimarika ireny fa tsy hita dia tsy hita raha izay manarakaraka an'izay izy io ange ka misy an'izay miaka-midin'izay ny fandehan'izy io hitantsika izay tamin'ny taona 2020 tamin'ny andron'ny coronavirus zay moa no lazana azy tamin'ireny aty mbola coronavirus fa efa niova kokoa le izy amin'le anarany hoe covid-19 ary dia tsy ampy zay fahitany zay manao efa mienina ny famelezan'le valana retina ka dia atoritory eo aza matoritory manana retina na manao ahoana fienany na manao ahoana fitombony ny mitandrina ny zava-dehibe zay hatrany tazomina tsy va mihitsy ny fitandremana fanajanona andreo lazaina amin'ny teny frantsay hoe barrière de santé barrière sanitaire sy ny sisa dia ity koa anankiray tsy te andrahona olona aho fa voaresaka teo le izy kanefa dia hitako atao anatin'ny gazety taratra ato zao ny filazan'ny OMS Organisation Mondiale de la Santé
ny fikambanam-be eran-tany ny fiahinan'ny fahasalamany zao tontolo zao io a OMS ahinana hirongatra fantelony aty Afrika ny Covid-19 zay ny lohateniny eto. Toy ny misy zany hoe nisy ny voalohany de misy ny faharoa de mbola sisy zany ny fantelony. Mifandray fe zay am'le teniko te nisy ny coronavirus zay le voalohany, nisy ny Covid-19 zay le faharoa, fa ny fantelony de ahoana? De hoy iaho hoe ohatrany ampatahotra ampiorooro raha toizako ny fanontaniako nataoko teo a. Zao manko hoy ny OMS efa hita soritra amina firenena aty Afrika ilay trangan'aretina Covid-19 amin'ny anarany hafa kely de hoe B1 617 hita tao Inde anefa zay B1 617 zay le hoe variant avy Inde. Zay le nandripaka olona be dia nandripaka karana be indianina be dia be. Kanefa hita tao Afrika Atsimo lay aretina tsy B1 617 fa B1 351 zay le variant africain du sud. Ary efa miparitaka amina firenena miisa 320 aty Afrika io B1 351 io. Ny trangan'aretina B1 17 kosa efa miparitaka any Royaume-Uni sy amina firenena 20. Telo zany zay lay variant, ireo variant voatanisa teo. Lay variant avy any Inde B1 617, lay variant avy ao Afrika Atsimo B1 351 ary lay variant avy any Royaume-Uni B1 17. Dia le farany teo miparitaka ny firenena 20. Ilay faharoa miparitaka amina firenena 320 aty Afrika. Ary ny voalohany moa lay B1 617 avy any Inde de io mahampiorokotitra voatenin'ny Francis teo voaingana zany de tonga au La Réunion le izy La Réunion fa tsy atsinanana kelitsika atsy mampatahotra koa iaho tsy ampatahotra koa fa ny tandremana indrindrindrindra ny fifaneraserana am'izay olona avy any am'ireny efa ahitana an'ireo variant telo izy ireo a dia hoy nefa ny OMS hoe ahinana hirongatra fantelony zany hoe voalohany tamin'ny 20 faharoa ty amin'ny taona raiky any any amin'ny taona 2020 sy 2020 zany dia ahoana Ao amin'ny Aigle d'Or até au styléphone, collection gasy et stylet vaovao be noforonin'ilay styliste malagasy Ingrid. Modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra, na maraina, na atoandro, na hariva, natao andro rehetra. Efa hitanao eny magasin Aigle d'Or mahazatra raha te au stylet ianao e. Jifaodiany zao ary les collections gasy et stylet an'i Ingrid. Ary ao tsy tapaka ihany koa page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar e. Aigle d'Or gasy et stylet. Aigle d'Or miaraka amin'ny koisana. Regarde ton fils, ce petit futé. Il se fait des lunettes avec son jouet. Ah oui, il m'étonne chaque jour en ce moment. Je suis vraiment comblée de le voir s'éveiller autant. Et pour ça, une alimentation bien adaptée, ça aide. D'ailleurs, je lui donne les céréales Blédine depuis ses 6 mois. Les céréales Blédine de Blédina apportent notamment du combifère, une combinaison de vitamines pour sa croissance et de fer pour soutenir son développement cérébral. Blédine de Blédina, les céréales des petits futés. Ah, et tu verras, Blédine est dans un tout nouveau paquet avec un très joli double cœur. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Offre promo, le bouquet magique jusqu'à 40 chaînes est à 30 milliards et le bouquet ultime est à seulement 50 milliards pour 70 chaînes. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg.
ao amin'ny Aigle d'Or teo styléphone collection gasy et stylet vaovao be noforonin'ilay styliste malagasy Ingrid modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra na maraina na atoandro na hariva natao andro rehetra efa hitanao eny magasin Aigle d'Or mahazatra raha teo stylet ianao jifa hodiany zao ary les collections gasy et stylet an'i Ingrid ary ao tsy tapaka ihany koa ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar Aigle d'Or gasy et stylet manamora ny fiainanao hatrany ny assurance aro aloha avy amin'ny alalan'ny finday ny assurance sy ny cotisation aro rehetra tsotra sy aingana ny fanaovana azy ka tena ho afa-po ianao na ao hatrany na any am-piasana ny findainao ihany dia ampy midiry amin'ny menu mobile money fampiasanao dia arao ny toromarika raha mila fanazavana fanampiny ianao dia manantona ny masivo aro akaikinao indrindra na tsy dio ny www.ar.mg fiaraha-miasa miaraka amin'ny Orange Money Airtel Money sy mivola assurance aro miaina sy miary mandrivony vato. Love me tenders, love me true. 3 tendres morceaux de poulet frit cuisinés avec la recette originale du colonel Sanders. Ah là là, ça donne envie ces tenders. Rendez-vous au restaurant KFC à Courdigue et Tana Waterfront du lundi au vendredi de 11h à 19h pour déguster vos tenders et vos produits KFC préférés. Et suivez notre page Facebook pour plus d'actualités. RDJ am Siv Maraina. Ny olona salama no afaka miary sakano ny fianaky ny corona manao varovavorona ady zao ny iray metatra aza mivorivory fa raha sendra misy marary ao dia mifamindra aretina tsy manana tongotra ny coronavirus fa ny olona no mamindra azy aza be dido fa mitady loza ho an'ny teny zany ary andoza ny hafa iza ianao olom-pirenena no afaka manakana voalohany ny tsy partaha ny valana aretina COVID-19 Sodivitra! Sodivitra! Izay ao anatin'ny agenda moa zany tsika mandray vahiny ary zareo avao amin'ny serge.com miarabany Sandrina dia miarabany Nasandratra. Faly miarabantsika rehetra atao amin'ny plateau rivotra miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa sy any amin'ny toerana misy antsika rehetrarehetra any. Ie fa fely mirabanao ie mirabantsika rehetrarehetra vao teny teo moa fiarabana fa mirabantsika rehetrarehetra ie nentinentina teto nentinentina teto ihany ny resaka Samuela hoe ho avy any tokantrano tsirairay avy ihany ny Samuela fa nareo angamba no anazava misimisy kokoa hoe ahoana ny tena ny fandehany sy ahafahan'ny olona raha te hijery na hisitraka an'izay. Ny azavaiko voalohany zany moa zany dia ny teny hitaritanay voalohany isaky ny hoe miakatra plateau zay dia ny hoe andao sikafantsika indray ny sehatra ho antsika malagasy eto Madagasikara fa indrindra ho antsika malagasy any ivelany dia afaka mijery fampisehoana concert virtuel amin'ny alalan'ny www.sehatra.com dia arak'izay hoe anaty site web sy tranokala mitokana mihitsy no jerevana le concert moa zany fa tsy sur Facebook na sur YouTube. Zany hoe tsy ho hitanao zany izy io amin'ny Facebook dia tsy ho hitanao koa izy io amin'ny YouTube dia fa tsy maintsy hoe ao amin'le site web ihany ianao no mijery dia ao koa ianao no mividy billet. Zany hoe aza mitady billet ankoatran'ny ao mihitsy zany ianao satria misy olona mitady billet any amin'ny Facebook izy hoe tsy hitanay eto le billet fa tsy ao le izy fa any amin'ny www.sehatra.com mihitsy. Ahoana moa zany ny atao raha hiditra ao anatin'izay vola omanina sy ny sisa ahoana ny fomba fandoavana an'izy satria izay ny tena mampantantena ny olona amin'izao. Raha hividy an'le billet zany ianao dia miditra aloha ianao amin'ny www.sehatra.com. Rehefa tafiditra ao ianao dia cliquer sur hoe mahita anao hoe se connecter dia manindry an'izay. Dia après ianao manana choix hoe se connecter amin'ny compte Google anao ve sa hampiasa compte Facebook. Fa raha ohatra ka mbola tsy manana compte aloha ianao dia misinscrire zany mazava ho azy. Hatraminao vina moa zany izy io. Ilay le ahafahana mividy an'le le ahafahana mividy billet ka hatramin'ny 16 mai io mbola afaka mividy billet foana. Mbola afaka ihany amin'ny io andro io. Fa entanina mafy dia mafy mihitsy isika hividy billet dian'izao. Satria efa maromaro nanandrana zany. Vidy billet dia efa misy nahazo. Fa misy koa ireo somary sahirana mividy billet
dia izay mahatonga ny miteny hoe tena vidian'izao ny billet sao dia hoe amin'ny alahady satria misy fetra moa zany le izy ka izay indrindra le izy hoe ny avantagen'le hoe concert virtuel le place illimité zany hoe mantoka malagasy eran-tany izay entanina mihitsiny dia afaka mividy billet daholo dia afaka mijery daholo dia ny saran'ny billet moa mazava ho azy fa 50 000 ariary dia le 50 000 ariary io ho an'ny accès anankiray 50 000 ariary dia afaka hoe miaraka mijery zany ny fianakaviana izay mihitsy moa zany concept an'zare taritany an'le izy hoe mpianakavy miaraka miala voly ao an-trano hoe na dia eo ny ame anara-pahasalamana zany dia miaraka miala voly ny olona amin'ny sarany 50 000 ariary fa tsy hoe olona anankiray no 50 000 ariary dia io paiement io zany mety foana na ataonao même vola Orange Money na par carte de crédit fa entaninay aloha zany indrindra fa isika eto Madagasikara mba priorisena ny fandoavana amin'ny alalan'ny mobile money. Olona efa mikitikitika foana zany raha olona tsotra zao ohatra sahirana be zareo manatotoza an'izay zavatra antenenareo izay nefa nareo tsy afaka mandray olona mivantana mihitsy afaka ka zay indrindra hoe entanay ny olona raha ohatra ka sendra hoe misy problème be amin'le fandaovana le vola le izy zany averina eo foana ohatra ohatr'izao ny fomba fandaovana le vola anatin'ny page Facebook-nay konkoa misy simulation amin'ny fomba fidiranao anatin'le site sy ny étape rehetrarehetra manaraka an'izay fa raha tena hoe misy olana nareo dia afaka miantso ny numéro nay ao anaty page Facebook-nay dia miantso anay direct dia eo zay no mitantana anareo ohatrotry ny ahoana ny fomba fidirana fomba fanaovana paiement maharitra frina moa zany io live io manaraka ny norme ny concert virtuel international mihitsy international mihitsy io tsy anenenanao mihitsy zany mijery tena tsy anenenana anenenana ny tsy mijery an'le izy tena anenenana be mihitsy ny tsy mijery an'io sambany manko raha za manokana aloha zany hoe amin'ny eto atoerana hoe na eno zavatra ohatran'izany dia be ihany koa ny tatana an-tany hoe ahoana tsara ny tena fandehan'le izy fa tena sarotra be aminay le izy manatanteraka le mividy ale tapakila sy ny sisa dia soa moa zany nareo fa fomba niakatra teto tena zava-baovao be mihitsy izy io ka tena hitanina aloha zany nareo hividy billet den'izao mihitsy zay zany tena insisteko mafy mihitsy zay hoe tena vidio ny billet den'izao satria raha amin'ny alahady ohatra no vao hividy ka misy parina tampoka ohatra avy any amin'ny même vola na Orange Money dia eo ianao taraiky eo afaka miditra any angambany afaka miditra any fa efa nazavaiko teo le resaka réseau fa mety ao anatin'ny studio kokoa satria raha ny toerana misy anahy tena tokony tsara réseau fa amin'le rindrim-be zany io raha maheno tsara moa nareo zany dia miaino ho an'ireo le manao le concert virtuel tsara be mihitsy ohatra ny tena moa zany hoe indrono mba nanao an'le izy io fa tena misy organisation technique somary sarotsarotra le any Samuel angamba le resanareo fa tsy henoko izy teo dia misy ihany koa ny ataony zareo amin'ny kalitao le any andafy dia tsy ny rehetra nefa zany no afaka zay ny amelomako lakolosy momba ny resaka zavakanto sy ny spectacle tsy ny rehetra fa sambatra le afaka manao an'io Samuel zao ny anao an'io io ane ny spectacle virtuel voalohany indrindra dia ny foty fa soa ihany fa tsy mandovoly tsika mijery an'le baolina kitra le amin'ny télé fa raha azonareo an-tsaina eo mitovitovy amin'io zany fa io ndray kosa efa mba lalana makany amin'io inona moa ny azo atao ka ny tena manque amin'le izy manko dia le mpijery mioraka mitehaka sy le miaraka aminatin'le hafanany eo ny iverenako kely zany kely fotsiny dia avy eo miala dia mampiditra resaka fa rehefa ny rindrina kely ny ady efa mba nataoko ohatrany am-boalohany amin'ny resaka fifanazavana momba lakolosy velomiko hoy ny teny frantsay hoe loin de moi l'idée de contester les décisions tena zay mihitsy ny tiako ambara fa zao mbola tsy nisy tena fanazavana tena mitombona ho ahy fa fepetra no niraisina kanety momba ny fitandremana sy ny fanaovana masika satria zavakanto ny resantsika dia irosoko ny momba n'izay hoe raha ao anatina toerana fanaovana fampisehoana mialatsiny raha ho tononona ny CCSK ny plaza ny palais des sports na ny coliseum ka mifanelanelana 4 metatra ny olona na mifanelanelana seza roa ny olona ary tena manao masika izy miditra ary imbesana fa raha zay manala masika dia mivoaka ny trano ny mpanakanto dia miala 10 metatra miala an'ireo olona ireo ao anatin'ny fianarana momba ny fizika dia milaza fa rehefa tsy misy courant d'air ao anatin'ny toerana na dia mipitidrora takin'iny ary ianao dia milatsaka 2 metatra eo alohanao iny fa mba ampitao amin'ny toerana anankiray ka tsy mipetraka sy tsy mihetsika ny olona fa mandehandeha
dia miala tsiny raha manonona an'ireo toerana misy olona mandehandeha tahaka ny tsena, tahaka ny arabe, tahaka ny elakelan-trano. Eo zany no mbola mba milomako lakilosy sy angatahako tanandroa satria mitondra tenin'ny mpanakanto maro tsy mananasa mihitsy akory ny tena marina hoe mba savasavaorana ny ravina mba ahitana an'izay hevitra satria ilay sabotsy sy alahady ekena zay fa misy fanazavana mety mitombona fa samy hafa rangaha le iarahana mijery sy iarahana mitandrina satria efa hatrany am-boalohany ny tenenina hoe ohatra misy toerana fanaovana seho anankiray ampio-pitandro ny filaminana dia mbeso dia izay milolalola dia mivoaka tsy maniny fa tsy azo atao kosa no miteny hoe rehefa ao anatina toerana anankiray ka efa voadio mialoha ilay toerana dia manao masika daholo ny olona ao 100 na 50 na 200 fa toerana tokony omby olona 1000 dia hoe mbola avy ao aminareo ao ihany ny avian'ilay tsy mbola nisy tena nanao pirofo mazava fa avy amina toerana hitsina izaroa ny findran'ny aretina misaotra tompoko. Mankasitraka. Fa mpiry moa zany io karakarainareo io amin'io Samuela io sa voalohany Samuela mihitsy no tarika voalohany entina nanandratra ny hoe sehatra.com dia anampiko kely ny teny koto teo ny tena nampatonga ny nanangana sehatra.com zany dia hoe noho ny hoe fanampinay fanomezana asa indrindra ho an'ireo olona ao anatin'ny tontolon'ny zavakanto tsy ny mpanakanto irery ihany fa ny ekipa teknika satria marina fa mampiavaka anay moa zany dia ilay izy tena scène mihitsy eo ny scène eo daholo ny lumière sy ny effet spéciaux rehetrarehetra zany hoe tena hoe live mihitsy zany fa virtuel fotsiny dia ny tapakila refitinareo zany dia fanohananareo sy fanomezanareo asa andreo olona izay very asa ao anatin'ny tontolon'ny spectacle. Zany hoe mbola hitofoana zany ny io sehatra anankiray izay ataonareo io. Ie, fanombohany fotsiny izy ity fa mbola tsy maintsy hitohy foana izy io. Tsika moko anatin'ity Covid ity mbola lafo ty revy ity. Ary mbola tsy fantatra hoe roviana ka dia eto aloha zany tsika amin'ny virtuel eto. Fa raha ohatra indray andro any kosa mety hoe misokatra afaka mamory olona vitsivitsy dia afaka eritreretana hoe misy olona mijery ao anaty sala fa misy olona mijery koa any an-trano. Fa zay tsika antaniko. Zany hoe na misokatra ara zany io dia mety hotohizana foana ihany le izy. Mety hotohizana foana ihany. Ny fanontaniana mety anona kely le izy zany tsy maintsy mampiasa connexion ve le olona mila connexion ve izy sa hoe anatin'ilay 50,000 ariary le vidy billet dia mety misy connexion miaraka aminy nomenareo sa ahoana na hoe misy code misy ohatr'izany. Mazava ho azy. Ny connexion zany aloha samy antoky ny azy. Ny connexion jerevana an'ilay concert samy antoky ny azy iny. Ary ny tena tsara indrindra manomana eo amin'ny 2 giga eo maximum juste hoe elana fotsiny amin'ilay mety hoe problème kely anatsifatsifa fa hoe tsara manomana 2 giga ny olona raha ohatra ny tena mampiavaka n'ity hetsika anankiray ity koa dia raha ohatra ka zany tsy afaka ianao amin'ny 16 mai io tsy afaka hijerinao hoe tary ianao ohatra dia afaka jerinao izy io ny apitsony iny ny afaka apitso zay koa mampiavaka an'izy ity disponible ao zany io concert io ho an'ny olona vita tapakely ho an'ny olona sy mividy billet moa zany. Zany raha mipozy tapitra tsy mila mandeha aiza sy mitangorongorona intsony zany fa tena tonga dia hoe ao an-trano ianao miaraka amin'ny fianakaviana amina sarany 10,000 ariary monja fotsiny. Sady mirevirevy kely. Tsy miantoka reo nareo samy antoka nareo samy antoky ny azy fa mozika zavatra hiderana anareo nge dia le iny hitaraina andrakoty teo iny hoe dia lasa chômeur zany izahay mpampirevi vahoaka dia ianareo zany efa misatatra ny fisorohana zay chômage culturel zay raha lazay ny lazana azy dia raina ianareo fa ny tsy maintsy homanana dia ny fivelarana io dia ohatran'ny secret-nareo ty nefa dia sikirika any vonina ve nareo izarany traikefanareo amin'izay hafa dia anabe vo ny sehatra fandresena ny chômage culturel. Zany mihitsiny le zany secret fa zay dia misokatra ary tena mivelatra tanteraka amin'ny fiaramiasa amin'ny olona rehetrarehetra na mpanakanto io na mpamokatra na na mpamokatra sehatra fisehoana sehatra fa le traikefa samy manany azy angamba satria tsisy n'izany hoe ndeha tatatra ho an'irain'ilay zafy kosa sa
Ia zany zany zareo faratehana laza amin'ny andro vaovao nareo sady manaja tsara ny fipetraram-pahasalamana dia azadino amin'ny 20 volana Mey 2024 ty fa tsy hoe 2024 amin'ny 9 irahanareo amin'ny Samuel tonga ny tokantrantsika any izy dia ny tapakila azonareo jifaina dia ao amin'ny www.ch.com na atsoiny laharana 034 16 228 89 zava-topoko na ny page Facebook ch.com zay mankasitraka anareo mianadasa dia misy anindrina na tsy ahivina ny amarana ko azy ngamba dia hoe fitoetan'izao tapakila tena fitoetan'izao tapakila satria tena misy be dia be ny antony tsy avy aty aminay ny amin'ilay misy panina zany le paiement indraindray ka raha amin'ny olahady ianao vao anao paiement ka misy panina tampoka amin'ilay mivolana Orange Money dia taraiky eo ianao ka tsy aro mangingina ho Samuel zay ianareo hoe Samuel ihany ny fandraisanareo sa efa misy fandraisana amina mpikanto hafa no Samuel? Samuel no artista nisantatra ilay izy voalohany fa mazava ho azy misokatra ho an'ny artista rehetrarehetra mihitsy ny sakanavaka dia mitaonanareo koa izay raha tsy hoe ianareo ny taonanay hivavaka mba handefa vavaka ampitiavana ho an'ny falia amin'ny anatin'ny tsy fahasalamana araka ny efa nolazain'ny Larissa teo ahoana momba zay moa Larissa avy reny indray mandeha mba hoe ny tratran'ny tsy fahasalamana be efa fantanareo fa dia miara-miomby mavaka sika rehetra ao anatin'ilay izy satria dia namana mahatoky namana tena tiana moa zany ny tovavy anankiray iny dia mankasitraka anareo mianadany va iny teto amin'ny fandarana rivotra mankasitraka antsika rehetra 16 Mey fotoanantsika miaraka amin'ny Samuel mbola manantena anareo indray manaraka Olivier ny atiany izahay dia iverenako kely ilay resaka teo satria misy mikitikitika sahady hoe ahoana koa zany fiheverana sahady fa hoe efa resy ny Covid-19 tsy miteny hoe efa resy tsy izay le niteneniko teo fa hoe efa mihena misy fotsiny mihena fa tsy milaza zany hoe resy ny tiana ho resanao anatin'ilay izy moa fa sady misaotra ny reny namanao anatin'ny ampisehoana .com reny ny faniriana ho an'ny mpanakanto hafa rehetra fa le izy manko ao anatin'ny ady masina eo amin'ny asa zany mbola mamerina ihany tahaka ny tamin'ny fotoana tahaka an'izao hoe ny mpanakanto tsy mitavandra vary amin'ny kapoaka akory tsy izay mihitsy aloha raha niresadresaka ny fanaovana fa te ampiseho ny talentany izy ahazahoany vola te aneho ny hafaliana zarainy izy ahafahany manome ny fialamboly ho an'ny olona amin'izao fotoana mampitaintaina izao zany efa ao anatrehan'ny aretina dia tehiten'ny olona rehetra hoe ny matahotra sy ny fitandremana tokony tsy atao en parallèle zany hoe betsaka ny resaka ataon'ny tompon'andraikitra sy ny olona mpiserasera amin'ny hoe mitandreme iny raha ny tokony ho izy tsy tokony miara-dia amin'ny tahotra fa raha zany tena tonga dia tsisy mivoaka ao an-trano mihitsy dia ny tiako ambara zany dia izao ankoatran'ny Samuel ty satria tsorona aloha zany ampitiavana sy ampahatsorana fa le 5 alina aloha lafoka nefa ny fantatra fa misy sara ny zavatra atao rehetra io dia hoy aho hoe ilaina ny fialamboly zany soa raha fa misy baolina Champions League sy ny sisa amin'ny resaka télé soa fa misy télé rehefa tsy tapaka ny jiro dia raha inona no zavatra tadiavina ialamboly resaka hirahira mampime sy ny sisa ohatranazy zao manao mampime hitanareo fa za koa ato amin'ny rivotra mivantana no manao mampime eto amin'ny sary eto fa za tsy manao an'ireny le blog reny tsy tsy vitako hoe andefa amin'iny satria mety hampiala volony olona iny dia zatra mahita an'iny izy dia mitaky an'iny ara-moraly aminao izy tsisy vola miditra kanefa fa tena le asa mahasa azy maneho ny talentany sy te hampiseho asa ny mpanakanto amin'ny kapenta dia tsika tsara ny polemika tamin'ny herintaona ny Emilio Ariary omena mpanakanto hoe tosika fameno hoe mpanakanto nga tsy mpanan-karena sy ny sisa donc efa tsy any zany le resaka fa mamerina ihany hoe raha misy reny ady hevitra azo atao raha misy reny dinika azo atao fifampiantsoana azo atao manantena inona moa tsy hoe manantena taitsofina akory fa mba manome hevitra andao ampiana foana ny fomba ahafahana manao seho tena misy mpijery satria mafana kokoa ny fomba hitandremana an'izany tovy amin'ny resaka docteur Manitra sy tsika ankeo maraina ankeo avy izy moa mivoaka ny aretina avy amin'ny vava
dia mifindra makaiza izy pitika amin'ny vava na mandalo amin'ny tanana. Zany inge tsy mbola natrehantsika tamin'ny tableau tamin'ny tele nazavaina mihitsy ka ao anatin'ny toerana anankiray araka ilay teneniko teo ohatra na moa zany zao vonina anao seho any an-tranon'olona rehefa irahana mikonokonona tsara ny fandaminana fa za mihitsy ny mandamina efa za moa efa mpanao an'izany tamin'ny herintaona hatramin'izao mandamina an'ilay toerana manampy an'ilay olona amin'ny fomba fitandremana manampy ny olona amin'ny serasera eo amin'ny olona tonga eo an-toerana hoe manao ny maska manasa tanana rehefa misokatra ny maska tsy miteny rehefa maka sary esorina ny kasibosy fa tsy miteny mifanampy tahaka an'izany fa le fifanampiana zay ny ilaina amiko arak'ilay teny frantsay ny mpampianatra hoe le problème ça se solutionne mais ça se gère pas. Actuellement on gère les problèmes on ne solutionne pas jusqu'au fond. Hevitra zay tompoko sotra tompoko dia mametraka fanontaniana eto am-pifanana iza moa ny frère Suter fa henoko be le resaka frère Suter ohatrany hoe nanana orinasa hoe tamin'izany dia ohatrany to andeha eny izy satria simba ny orinasany fa voatsara sy natanjaka tsara ny avocat sy ny sisa dia hoitony dia ny resaka baolina niseho tamin'ny revue so foot moa zany za zay tena mpivily nafa izy zany aloha anisan'ny be mpamaky kosa aloha dia mahavaza azy sy ny zavatra hitany ivelany aloha dia mikorotana ny baolina gasy okey dia anankiray farany ho an'ilay olona le niresadresaka momba ny hoe ministerin'ny fahasalamana liana ihany ny olona hoe nanahoana le resaka ministerin'ny fahasalamana nisy niresadresaka iny ohatra misy zavatra tiana dia avy eo dia voantso le olona dia izy ao nareo amin'ny zandarima koa misy namana koa nareo dia mba omeo vaovao ny olona ohatra ny eo ihany ny fandehany satria tsy teny aho hitsikitsika sy mandihy foana fa ora fa d'un côté comme de l'autre on amant comme on aval ozy izy no fiteny tsy misy ny onohono amin'ny alina misikitsika tsy mandihy foana fa on aura ce qu'on aura mieux vaut te tient qu'un tu l'auras ça Honorat Erika Francis Ay zay vao azoko le hoe la vie en rose ny Francis teo azoko mazava fa izy tia dia taremarika ary dia rariny ianao raha miteny hoe iza no milaza aminao raha Indosy fa resy ny tsy niteny zany aho hoe miena ny isan'ny olona anaovana fitiliana dia mitombo kosa nefa ny isan'ny olona sitrana rarak'ireo ary zaza mbola nanamafy hoe izay hita ihany reny fa tsy hita ihany zany mazava dia hoe miena koa ny isan'ny olona manaraka fitiliana zay voalazako teo fa tsy niteny mihitsy aho hoe efa resy ny coronavirus eto aza tonga dia mifanakina mba mieno tsara reo ianao iteny entindray ary zany zao ny taleparitry ny OMS aty Afrika no miteny ato araka ity gazety ny ino ty gazety Larissa le gazety antsoina hoe Taratra amin'ny teny malagasy le izy ary mahafinaritra mamaky ny latsorany satria manaja tsara ny fiteny malagasy ofisialy izy manoloana ny fiparitahana zany aretina izany indrindra am'ireo le endrika telo variant telo B1 617 avy any Inde, B1 351 avy aty Afrika Atsimo, B1 17 avy any amin'ny Royaume-Uni. Izany fiparitahana aretina zany indrindra no ilazana fa marefo ny firenena aty Afrika manoloana n'ilay valana aretina. Ary mbola tsy fona ny akamon'ny mponina maro aty Afrika hanao ny vaksiny. Zay rahantsika maitsy efa aty Madagasikara azy zany ka ahoana tokoa moa ka azo antoka ary ve le vaksiny tsy polémika na hoe ady hevitra tsy mitombona no afafika io fa dia zay fifandresen-dahatra io antony nahatongavany dokotera Mahanitra teto omaly everiny OMS ary fa mety mbola hisy ny firongatry ny aretina Covid-19 vaovao aty Afrika. Ady izay le atary amin'ny lohaheviny hoe ahina hirongatra fanoteriny aty Afrika ny Covid-19 eo iny dia zao ny fehezantenin'ilay filohaparitry ny OMS aty Afrika mila manamafy ny ezaka rehetra hiadiana amin'ny valana aretina ny governemanta isan'isany amin'ny firenena aty Afrika. Mila manamafy ny ezaka rehetra hiadiana amin'ny valana aretina ny governemanta amin'ny firenena rehetra aty Afrika. Taleparitry ny OMS aty Afrika no miteny izay. Koa ho amafisina ny fitsaboana hatao amin'ny malary ary hatao
ity tena zava-dehibe ny fanangonana ny fanafody ilaina maika. Hitsabo amin'inona ianao raha tsy eo aloha laharana ny fanafana fanafody zay. Atao ihany koa ny fanapihana hatrany ny tahirina oxygène na pahory atsika malagasy tokony hanana fiandry ary tokony amin'ny vidiny mora raha ho an'izay olona te hividy ambanana ny azy manokana. Ary ny fanafody ho an'ireo olona tratran'ny tranga fahasarotana ka grave. Aty Afrika mahery ny 9 tapitrisa ny olona fantatra fa tratran'ny Covid-19 tamin'ity andiany faharoa ity. 9 tapitrisa betsaka nge aty Afrika. Efa mahatratra 3,2 sy 2 hetsy kosa ireo maty taty Afrika. Araka ny tatitra ny OMS zany. Fa nahitana fienana kosa ny tranga tato anatin'ny 2 herinandro zao. Zany hoe firenena 5 ohatra i Angola, Cap Vert, Cameroun, Eritrea, ireny dia fantatra fa mbola betsaka ny olona marary any aminy. Ary aty Madagasikara sy miteny aho hoe resy ny Covid-19 eto Madagasikara fa misy fienany raha ny tarehimarika amin'izay hita, fa ny tarehimarika tsy hita mbola eo. Ka mampieritreritra zany tompoko fa ny antony ilazako azy, ilazana irivotra azy dia ity hoe na ho an'ny mpitondra na ho an'ny vahoaka olom-pirenena tsirairay eran'ny Afrika dia samy manao izay azony atao na mpitondra ka tokony hanao azony arak'izay azony atao koa ny vahoaka tsinjovina voalohany indrindra amin'ireny zavatra iny. Ary manao an'izany nefa ve ny fitondram-panjakana enganeka manao an'izany tanteraka tokoa ny zany. Ny OMS manao izay mety izy araka izay tratran'ny heriny sy fananany. Zay ny zavatra hanomezana toky atsika fa raha ity raha ity tonga amin'ny vaksiny dia hoe efa ho resy io zany satria ny vaksiny eny vaksiny ny tena lohalarana amin'ny fetina amin'ny fitaovam-piadiana handresena an'ilay Covid-19 eny ho na eo azany. Fa ity fa voateny teo ihany le variant ka misy mbola tsy takatry ny vaksiny, zany hoe mbola tsy nahazona vaksiny. Francis nanazava azy teo mbola tsy takatry ny vaksiny ohatra le variant avy aty Inde. Fa ny avy aty Afrika Atsimo dia efa azo antoka, ary misy eto Madagasikara moa ny variant Afrika Atsimo dia iny no azo antoka. Sanatria avy ny fahatongava ny variant Inde aty Madagasikara. Sanatria avy re zany tompoko. Ka ho an'ny mpitondra hidio mafy re tompoko ny sisy tany. Ho an'ny mpanara-maso mitandro filaminany arao-maso reny morontsiraka Zay ny fehikevitray tamin'ny resaka androany momba ny Covid-19. Arao-maso reny sisy tantsika na moron-dranomasitsika fa ireny pirofo mivaingana reny hoe botry avy any Komoro tratra. Afaka maly angamba sa tamin'ny sabotsy na tamin'ny alahady sy ny zavatra tamin'ny zoma. Botry avy any malagasy vitsivitsy miaraka amina komorianina sakiditra tsokosoko. Dia ahoana? Salama tsara ve izy ireny? Sa nitondra zava-baovao amin'ilay antsoina hoe variant? Ary ny hita reny hoy izahay fa tsy hita mba ahoana. Ampy ve ny fanaraha-masontsika amin'ity halavan'ny morontsirantsika izay mirefy 5,000 kilometatra raha kely indrindra. Ampy ve ny fanaraha-maso fa izay hatrany hatrany ny fantatra hatramin'izao avy any ivelany io. Fa tsy aretina nipoitra teto Madagasikara io Covid-19, io coronavirus io na variant ny efa fantatra fa telo izy zao fa raha fa kely ny avy any Royaume-Uni, ny avy aty Inde, ny avy aty Afrika Atsimo, ny an'ny Brezilianina sy ny Komorianina koa fa vatapatatra. Mandra-piaona. Inona monja efa entin'ny rivotra? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra ahitanareo hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Fafa hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy miala mijafy. Zay mareva iny, zay malasa olona. Alasina karazana lavilaka misy masabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Aza miandry mahankafa compte eo amin'ny betplanet.mg. Bet Planet. Nahazo endrika vaovao sady malefaka